fa ritsena ny andro omeko tsy valapatrela fa resaky ty androany omeko de omeko zeno andaminantsika ty namana Maxime fitenenana de omeko fa rehefa aveo vatana manjoy fandarana namana Maxime fitenenana raha vonina tanteraka ianao ry namana manjoy fandarana rehefa aveo Guy Maxime raha vonina tanteraka ianao ry namana omeo zava-marina vahoaka Guy Maxime de raisa ny fitenenana omeo zava-marina vahoaka. Oui. Faorina noho ny valanaretina COVID-19 faorina noho ny valanaretina COVID-19 fantatsika fa isika dia miady amin'ity fantatsika fa fitamaso ity isika dia miady amin'ny fitamaso dia fitamaso zay mampivaly fitamaso hatrany dia tsy niona hatrany teto amin'ity fandarana ity tsy niona efa ratika teto amin'ity fandarana ity tioko eo ny fotoana efa ratika manaraka ny fandarana tioko eo ny fotoana izay fandraisana fanapahan-kevitra kitotoana noho ny fandraisana fanapahan-kevitra zay soana ny fitondrana malagasy zay solon'ny fanapahan-kevitra isika moa amin'izao vanim-potoana iresantsika izao eny isika moa amin'izao vanim-potoana iresantsika izao eny ny hoe ny fanjakana malagasy amin'izao vanim-potoana izao dia ao anatina ny fanjakana malagasy politika tanteraka manao dia ao anatina zay krizy politika tanteraka salovana ity krizy zay ara-pahasalamana ary atrehantsika salovana ity krizy ara-pahasalamana zay tandako ny anjara grafika androany aloana ny vaovao maro tandako ny anjara tandrifa androany taina aloana ny vaovao maro dia mahavalalana taina na ino ny amin'ny dia lay valalanina ataony ireo na ino fondona ampikirakira vaovao ny fampanalama vaovao ny serasera eto amin'ny tany sy ny firenena mahavalalana satria Madagasikara dia ekena fa ao anatina régime normal dikan'izany dia misy lalàna izay mamepetra ny fitampanana ny firenena miainga amin'ny lalam-pandrenana lalam-pandrenana ary misy ny lalàna maro samihafa raha resatsika ny mahakasika ny communication dia tsy spesialista amin'izany aho fa noho ny famakafakana tao sy ny fanadidiana tao sy ny vanim-potoana maro mba nafahana nanao fikarohana dia miara malalitsika ny hoe rehefa miresaka ny lalàna ny communication eto Madagasikara dia efa nisy adihevitra maro efa nisy teto amin'ity tany sy firenena ity manoloana izany ny asa fanaovan-gazety ny fahalalahana serasera sy ny sisa eto amin'ny tany sy ny firenena misy lalàna amin'ny fe mazava zany dia gaga isika amin'ny vanim-potoana toy izao dia hoe misy lettre d'engagement ataon'ny ministera ny serasera sy ireo rehetra orinasa izay miantsehatra ao anatin'izany sehatry ny fampahalalam-baovao sy ny serasera eto amin'ny tany sy ny firenena ny asa fanaovan-gazety sy ny sisa dia gaga zany isika amin'ny hoe ao anatina fandraisana fanapahan-kevitra izay ny fanjakana no deso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny fanjakana no manitsakitsaka ny fahalalahany fanehoan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanjakana no manitsakitsaka ny demokrasia ekeny lalam-pandrenana ary garanti par la constitution de Madagascar izany fahalalahana anio hevitra zany raha jeritsika ny andeniny tampandrenana zavatsara fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahana eo amin'ny fifandraisana fahalalahana eo amin'ny asa fanaovan-gazety ny fahalalahana
amin'ny fikambanana n'olona fikambanana sy ny sisa ny anatiny andininy fahafolony lalam-pandriana dia gagatsika ny amin'ny hoe izy manitsakitsaka n'ilay lalam-panorenana indray no mampanaitre d'engagement amin'ireto miarana zany fanitsakitsahana lalam-panorenana zany fa fanjakan'inona lakana misy amin'izao vanim-potoana ny fampiresantsika ity ka dia tsy misy intsony ny fanarahana ny lozika tsy misy intsony fahavaratsy mba isiny ny respect à l'état de droit zay ekeny ty lalam-pandrenany ty any ary tereny ty lalam-pandrenany ty kanefa adiany tompona andraikitra voatendry no ministra no manao an'izany fanapahan-kevitra zany dia mialatsiny fa raha Miara Manonja tsy manao lettre d'engagement satria misy lalàna ane mifehany zany misy lalàna mifehy ny fahalalàna maneho hevitra misy lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety misy lalàna mifehy ny audiovisuel eto Madagasikara zany raha ohatra ka nanitsakitsaka an'izany ny Miara Manonja dia zavatra hafa raha manitsakitsaka an'izany ny station MBS na ny station hafa dia zavatra hafa fa tsy manitsakitsaka an'izany fa miteny zavatra misy marina hitantanana ny firenena satria ao anaty crise politika isika. Ny demokrasia dia ny fahaizana maneho hevitra, ny hevitra tsy mitovy, ahafahan'ny vahoaka mandray ny tandrify azy sy mitsakotsako ny zava-misy marina. Fa ity fanjakana ity moa tamin'ny 17 septembre 2020 raha niezaka ny vondro ny fanoherana nitondra ny famakiana ny raharaham-pirenena dia efa nidenonse efa nanao vaky bantsilana ny amin'ny fanjakana manitsakitsaka lalam-panorenana ny fanjakana hoentin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Efa nametraka ny amin'ny hoe tsy misy akory zany respect de l'état de droit zany eto Madagasikara fa manitsakitsaka ny lalàna fototra ny mpitondra fanjakana zany ange no adihevitra e. Zany no adihevitra misy eto amin'ny firenena amin'izao tsika miteny zao. Zany ny fanakalozantsika hevitra amin'izao fotoana izao ianareo izay nitondra ampabemasy tamin'ny vanim-potoana rehetra ny amin'ny tsy ekena ny tsy fahalalàn'ny fanaovan-gazety, tsy ekena ny tsy fisian'ny fanehoan-kevitra, tsy ekena ny fanakatonana ny orinasa tserasera sy ny sisa ianareo indray amin'izao vanim-potoana iresantsika izao no mandray an'izany fipetrany zany ny tsy ekena amin'izao tsika miresaka izao amin'ny 24 Aprily 1 sy 2 raisinareo amina conseil des ministres tamin'ny 21 Avrily fa midy ny frontière. Raha ohatra ka misy ny ataontsika hoe mangarara la transparence dia tsotra ngery izy no teneninareo ny fahatongava ny Europlan io tamin'ny latsinainy ao anatin'io conseil des ministres io. Zany ny atao hoe mangarara raha ohatra ka tsy afaka miverina tamin'ilay fanapahan-kevitra ianareo manafoana ny roplanina hiditra eto Madagasikara dia noresahanareo tao anatin'io conseil des ministres io fa mbola misy amin'ny 26 ny farany. Fa tsy zany ny zava-mitranga. Zavatra ambaran'ny filohan'ny Repoblika sy ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny conseil des ministres hafa ny zavatra ataony amin'ny 26 avril hafa. Dia tsy mahagaga raha misafotofoto toy izany ny fiainam-pirenena amin'izao tsika miteny izao. Tsy mahagaga raha misafotofoto toy izany ny tantanana ny raharaham-bahoaka amin'izao tsika miteny izao. Ao anatin'ny valanaretina Covid-19 moa isika amin'izao tsika miteny izao ary tena mafy ny valana dia tsara ny mampatsiahy fa hoe fanjakana dia lalam-panorenana. Io lalam-panorenana io no atany ampiadoany. Ny andrina dia mazava tsara fa makatosy sy mandamina ny zon'ny tsirairay amin'ny fiarovana ny fahasalamany dia eny hatrany am-boaka ny fanjakana amin'ny alalan'ny fandaminana ny fitsaboana ara-panjakana maimaim-poana. Lalam-panorenana malagasy no miteny an'izany.
Ary ny principe de gouvernance manerana amin'izao tontolo izao dia responsabilité prioritaire ny fahasalavam-bahoaka. Tsy afaka miala amin'izany ny fanjakana malagasy. Hatrany am-piandohana no mahatonga ny fanerana mitondra ny anjara birikiny hoe idio ny frontière tamin'ny taondasa dia taora. Raha miteny ny famerana famila vaksiny eto Madagasikara fahatsika manaovatra an'izany dia taora. Tompon'andraikitra voalohany ny fanjakana amin'ny fahasalavam-bahoaka. Devoir zany, responsabilité prioritaire zany. Zany no mahatonga anay famerana sarotiny hoe raha ohatra ka niantsoroana mialoha, raha nisy anticipation zavatra teto Madagasikara dia tsy tokony ho izao ny zavatra mitanga. Fa ny tsy fahaiza mitantana, mauvaise gouvernance, izany no mahatonga antsika latsaka lalina amin'izao tsika miteny izao. 20% ny mentin'ilay AF 934 vol Air France. Amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mahatoky fa tsisy porteur sain 280 eo amin'ilay variant brésilienne na amin'ilay variant indien. Amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mahatoky an'izany. Dia ny ministre tompona andraikitra dia masamy teny fa efa vita test avokoa ireo olona rehetra ireo, ka na vita test ireo porteur sain indray matao ministre dia ahoana? Fandray aman'olona sy mifanerasera taman'olona teo hivato tamin'iny amin'ny folo tsakafe fa nilatsina iny. Dia azakaga raha sanatry izany atafiditra eto ny variant brésilien sy ny variant inde dia tontolo andraikitra tsy afa miala amin'izany ny fanjakana malagasy satria manao kitotoa amin'ny fandraisany fanapahan-kevitra. Fanjakana manana ny souveraineté ny Madagasikara. Nahoana ny tsy nasahan'ny joro ny fanjakana malagasy amin'ny rehefa tsy misy miditra dia tsy misy miditra intsony. Nahoana ny nandray fanapahan-kevitra fa tsy navelaniditra ny tatsy mayoty fa maninona no manao tsinitsinina ny voaka malagasy 5 tapitrisa natakalo 20% sy ny fifandraisana amin'ny la Frantsa. Zany no ady-hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ny amin'izao fotoana izao. Agitsika raha miresaka an'ilay responsabilité prioritaire momba ny fahasalavam-bahoaka dia ny tsinitsiniavy ny fanjakana zany. Nataony tsinitsiny zany fa neveriny fa mandeha ho azy amin'izao ty raha ty ka ny 800 millions de dollars izay sady mindramina no nisy nomena dia natao tany amina foto-drafitrasa hafa dia tratan'izao tanga misy izao isika dia tsy afaka mikofoka ny fanjakana malagasy. Tsy afaka manao ny inona satria lany milohan'ny vanim-potoana eritreretintsika ny deuxième vague ny vola. Hiditra amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny ty taona 2024 ity ny parlementaire rotota amin'ny atalata ho avy izao dia hitatsika moa ny fanambarana nataony filohan'ny antenimera-pirenena fa visioconférence zany nanaovana ny fivoriana. Dia mametam-panontaniana isika ny amin'ny fomba ahoana amin'ny ty olana mahakasika ny fifandraisana eto Madagasikara ity izay mbola tsy azo itokina fa azo anatanterahana amin'izany amin'ny solombavambaoaka 1.20 dia gaga ihany ny tena mahare an'izany fomba fandraisana fanapahan-kevitra. Dia tsy mba mijery ny any amin'ny toeran-kafa ve marina fa miteny raha matoa prezidaty zany hoe tsy hanao sorona ny ainy ny solombavambaoaka fa aniko asoroany zany raha matoa prezidanty. Asoroany zany ho an'ny membre ny groupe tanteraka eo anivon'ny antenimera-pirenena. Asoroany zany fa jereo ny firenen-kafa na dia ao anatin'ny Covid azy ny mbola miezaka hatrany ny mieritreritra ny raharaham-bahoaka ho goavana, ho sérieux. Zay le responsabilité prioritaire resahana eto araka ny lalam-panorenana. Fa raha ny fahitana azy dia miteny ny fanjakana fa anao anjatsy anao anjare dia gaga isika fa tsy te hiresaka ny ty fasana
firaisampo ity fa de gaga ihany tsy fomba tsy kolotsainy malagasy mihitsy ny manokatra fasana ny alohan'ny andevina. Fotoana fohy eo alohan'ny andevina na vao manokatra fasana ny malagasy. Na izy eto Madagasikara fa de gaga ianao ny amin'ny hoe lavana meloa ny lavaka 500 sanatrian'izany manozona n'izay marary mafy andeha meloa. Tsy fomba tsika zany, tsy toetsaitsika malagasy zany. Ny manomana fasana meloa, milavolefona ny fanjakana malagasy manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha miteny an'izany de manakirota. Raha miteny an'izany de mitondra lainga sy mamafy lainga ny famerana eto Madagasikara. Miala tsiny, tompona andraikitra toanareo ihany koa izahay ary mieritreritra ny anao politika professionnelle, opposition intelligente. Mieritreritra ny anao politika todika mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana. Responsable koa izahay matoa miteny sy manetsy manoloana ny zavatra hitantanana ny fiainam-pirenena. Ka na ho inona fihetsika aseho ny fanjakana malagasy manoloana n'izany fijoroana izany de tsy mihemitra amin'izany ny famerana, tsy mihemitra amin'izany izay Miara Manonja fa mitsangana ho amin'ny tombontsoa iombonany rehetra. Fa misy sahady ny fandraisana indray fanapahan-kevitra fitoriana etsero momba ny namanay de resahana meloa fa isika de samy malagasy, samy manao politika ary manana zo feno, manana zo afaka hiteny malalaka manoloana ny tsy fitezana ny fitantanana ny firenena. Ny antony hitenenana de ny anomitsongona maty de ny tahotry ny andevombelona fitenenantsika malagasy. Ary zany tsy anekeny mihitsy fa tsy maintsy hitsangananay manoloana an'izany. Amin'izao tsika miteny zao dia azo tsapahitanana ary hita ny fahasairana amin'ny rehetra manoloana ny fanapahan-kevitra ny ray sy ny fanjakana malagasy izay tsy ampeverana. Marary ny fitaterana, marary ny mpivarotra. Tsy mbola misy confinement total amin'ny andro sabotsy sy alahady raha tsy ity fanjakana andro ratselona ity no mandray an'izany. Amika dia inona no azo iklasena azy confinement weekend. Izy rehetra any Mantasoa, izy rehetra mitsangatsangana manao vakansa any Mantasoa, ny vahoaka malagasy idiny mandritry ny roa andro tsy afaka mihinana na vary ray kapoka. Zany ny zava-misy. De ahoana no asahina tsy hiteny an'izany zavatra zany eto amin'ity firenentsika ity. Ny tokony andraikitra dia matahotra ny iaona sy fampiona fa amina video conférence satria matahotra ny hotratry ny aretina dia ny malagasy tsy avelan'ny voaka na ny tady miraika boka azy. Amin'ny fomba ahoana zany fandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny azo sokafana hatramin'ny ray atoano dia rehefa avy eo na mpivarotra sarboanza tsy voakasiky ilay lalàna dia idina tsy mahazo misokatra. De zany mitantanana ny firenena. Mauvaise gouvernance, tsy fahaiza mipantana, ny mangarara tsy resana intsony, tsy misy intsony ny transparence. Ary ny tahotra ny siny ny fifandonana ara-politika no nampianatra tamin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra amin'ny fanidina ny station sy ny émission politika. Zany ny zava-misy marina. Satria tsy mahazaka intsony zao fanjakana zao ny tenenana ny marina manoloana ny tsy fitezana raha eto amin'ny firenena. Efa miditra ny anatiny dictature zao fanjakana zao. Efa miditra ny anatiny dictature zao fanjakana zao. Amin'izao tsika mifampiresaka zao. De azagaga isika rehetra, azagaga ny vahoaka malagasy, raha toka miditra ny volana avril izay zavatra ny tenenina rehetra nandritry ny izay taona rehetra izay hiditra indray ny volana mai
aiza ny programme émergence de Madagascar, aiza l'initiative émergence de Madagascar, conseil des ministres tompoko nanapaka an'izany fa ao anatin'ny 5 semaines dia tsy maintsy mivoaka ny programme émergence de Madagascar. Dysfonctionnement de l'État, tsy mandeha amin'ny laon'ny tsony ny fanjakana malagasy amin'izao tsika miteny zao, fa ambony ambany, tsy fantatra iza ny manao inona, tsy fantatra iza ny manatanteraka inona, ny volam-panjakana dia fantatritsika fa ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny fanjakana malagasy. Zany ny zava-misy ary tsy asahiny ny fanjakana mamaly izany resahany zany dia fantatra loatra ny fonctionnement ny finance publique dia hita fa tsy voaloha ny volan'ny PME nanao ny lalana tamin'ny tondasa hatramintsika mifampiresaka izao, hita fa maro ny facture an'ireo izay fournisseur eny anivon'ny fanjakana malagasy, tsy misy voaloha eny anivon'ny ministère, eny anivon'ny direction générale, eny anivon'ny secrétariat général, zany rehetra zany no misy iainan'ny fanjakana malagasy amin'izao tsika miteny izao. Dia izay tsy angina na ho inona fa malagasy mitovy aminay, ny malagasy 5 tapitrisa, ary ny antony anaovana politika dia tsy politika politicienne, fa ny teneniny ny amin'ny hoe ny anongotsongona amin'ny maty dia nitahotra ny andevombelona noho izany firenena iaramanana, firenena iombonana ary mijoro ao anatin'ny fahasahiana hatrany izay mitondra ny hevitra ahafahana manarona ny firenetsika, fa tsy mendrika an'izao ny vahoaka 5 tapitrisa dia mirary ny fahasahoantsika rehetra amin'izao tsika miteny izao ary mivavaka ihany koa amin'ny rehetra izay manana ny maty dia izay indray no anjahako amin'ity androany ity mametraka ny mandram-piona ho antsika rehetra. Eny raha isorana be lehibe ny namana Guy Maxime amin'ny mampandinika ny rahapirenena azy namoahany an'izay nitenenany sy nanovany hafatra ary nampahalalany antsika vahoaka malagasy ny zavatra misy sy ny trandrahany tany ambadika tany. Androany Alarobia taoriana ny confinement total izay nataony ty fitondrahany ty hoe latsinainy talata Alarobia satria nanaraka an'izany ny tena tany antsaha-tany ary niakatra taty Antananarivo mba hampitsaha ny zava-misy hoe inona ny hitondrana nyty lalanana voaka ho an'ny vahoaka malagasy ity, mitovy ve sa tsy mitovy ny aniza marina aniza ny diso. Raha namoaka ny arrêté ministériel iny reto izy 10 menada dia somary talanjona daholo tsika na ny tany avaratra ny atsimo ny atsinana ny andrefana hoe fa inona ny reto ataony reto inona ny lalana hitondrany reto nyty fiainam-bahoaka itykatra hitondrana nyty firenena ity. Zay le nahatonga ny ankizy rehefa milalao ny ankizy hoe mody atao an'izany, mody atao an'izany satria rehefa velona ny kirodana tonga daholo tsisy nitabataba tamin'io dia ozy le anankiray indray hoe ramatoa ministre ny filazam-baovao na ny ministère ny information na mpitatitra amin'ny gouvernemanta somary ajanona kely indray aloha dia namoaka taratasinay aloha dia foanana aloha le izy ho anareo 10 menada izy atao kilalao izay le fa ampitahorana an'le vahoaka, ampitahorana ny aina amonjery rehetra, ampitahorana ny olona miteny fa eto ty zavatra ty fa tongotra amben-dakana marary loatra le vahoaka amin'ny fampijalianareo azy. Somary raisiko ihany koa ny teny namana honorable Fidèle sy ny honorable maître Yantra Omaly zay tena nitsofina amin'ny vahoaka na teo ampiandrasana an'le baolina raha Omaly fa alohan'ny Miara Manonja lino inona ny zavatra ho tenenina reto ekipa solida ireto
ny tena izy ary tena marina le izy hoe resaka vaksiny zay moa ny tena ady zao hoe vonoina ve le malagasy atao tsy atopotrano mio ve malagasy satria ny teneniny tao marina hoe anafatra vaksiny anatiny 12 andro a tsy fantatra hoe inona le vaksiny fa de hoe anafatra vaksiny somary gaga ianao satria omena enina tsy fantatra anarana satria sa mahantra ve ampijaliana ve le malagasy mijaly zay no mahatonga an'le assemblée nationale anao hevim-petsy miaraka nentin'reto ao anatin'ny mpanatanteraka anao hevim-petsy ka tsy laza marina amin'ny vahoaka hoe anao teti-bola ivory ny assemblée nationale dia atao vision conférence anao hitondràna ny raharaha oleretsy a efa traporina le gasy aloha mba hafantatra ny ankoaniny izy aloha mba halala izy na de mahantra ary ampijalianareo fa ianareo no miketrika ty resaka enteti-bolam-panjakana sy zavatra raha-pireneny ty tiana ho fantatra ny vahoaka izy anao ampahitan'izany de député malala an'izany ampitan'izany na ny avaty Miara Manonja aloha zany député tiako Madagasikara fa ny any aminareo tsy fantatra nefa voan'ny tosika fameno de tonga andray anangatany hoe mety io ka mety io ataovy amin'io fa mahafinaritra ina moa de tanteraka le fandrinareo hoe ataovy amin'ny mamety azy tsy fantatra tsony marina sy diso nefa aiza dino fa mbola eo zay 12 menada tsy maintsy ho tantaraina amin'ny vahoaka ny zava misy ahafantarany hoe inona ny andehanany a makany inona ny tongony makany inona ny fiainany ahoana ny tsinjovony noavana fa tsy le revirevonareo no entiny atyeto Madagasikara tsy izay no atao isolombavam-bahoaka ka miala tsiny zay alefaso ange de ho hitanareo mariny tsapao de ho hitanareo io tao anatin'ny sabotsy lahady ny tena herinandro nanomboka ny latsinainy talata alarobia manambatona hoe tsy tonga eto ny valanaretina hatramin'ny azoma de tonga ny sabotsy lahady mba nandeha no ny teny de tsapa de izao fahapaorina amin'ny malagasy ny zava-misy aiza dino aminay any ambanivohitra any na era Madagasikara fa ho anatin'ny fijinjam-bary ny vary atanety vary anaty rano ary ny any ambanivohitra na any tsara izay Madagasikara tsy nisy an'izany fanampiana izany mba hoentina hiasa hitolona fa zay vokatra kely tao tamin'ny tsisy orana tsisy nenenina tsisy zay zay vita ka tsy nisy volaniasana satria tsisy fitadiavam-bola ho azy zay ho mamatimaty azy varota amin'ny fananan'io zava-misy nefa de zay aiza dino a fa nampatsiaro anareo a zavatra tokony natao amin'ny fitondrana ny honorable fidèle hoe ny zavatra tokony mba natao a rehefa nanao io sabotsy lady tsisy vahoaka nandeha io de nampiasaina aminay ko de zay fa nyteneniko tareo tamin'le resaka fanidinany tsenana isotry ny asabotsy de idina le tsena le vahoaka mandeha de manino ampiasao ao anatin'ny tsy fahazona fivezivezy amin'ny alina ngenareo zao tsika avoa ireo maramila rehetra avoakanareo isaky mifanenjehana ny 13 mai sy reto mpitolony reto régimenta firy reo asivy mitondra barika mitondra kifafa mitondra rano manondraka misy angeo régiment ino metsy misy daholo ny district rehetra asivy manondraka DDT kefa tsisy olona mandeha ny arabeko tsy tondrahana rano anao inona fotsiny ary zalareo manana ny honorable fidèle famporiana le gasy satria raisy eritreritra ianao a mba tsy rariny loatra namoaka teny ny filoha nanafatra fa nalamanga de miboka ny sabotsy lady fa inona ny dirana rivo mamo a tsy mahazo mandeha amin'ny arabe tsy mahazo mivarotra fa idina daholo ny tranon'olona tsisy mandeha amin'ny arabe na mivarotra
ivarotra goavy ary izy tsy afaka mivarotra fa io vola midirana entiny anakaramana ampijijavary fa de ohatra nyroka mopera sy nyroka tsy fantatra nanaovan'ny zareo beboty azy inona ny dirany antasy a mialy etsy ambato amin'ny rahavavy na amin'ny etsy atsimon-drano any atsimo miala ny fatra voarara hoe atreto nefa nitaritina lavitra be le izy zengy tsy miteny fa ao alahelo-bahoaka hoa io e malahelo le vahoaka na fampandehananao tongotra inona no marina ny atetevy ny tompona andraiky rehefa nametraka miteny ny filoha misy atosy ane tsy tasy fa lalabangy tsy analamanga fa hitasy de inona ny nanapotehana le fiainam-bahoaka ray manontolo a le mpivarotra rehetrarehetra zay miavy tena mivarotra na nividana miparaky ara tsy misy amiko mitondra ny satroko tea de milaza afantaranao fa ho an'ny vahoaka malagasy a fa gasy a fa nanao vision conférence raha mato ministre ny commerce omaly za zao no isy nitaky an'izany to amin'ny assemblée ny timma nitaky an'izany avadio teny gasy a ny zavatra teneninareo eto Madagasikara nalalana an'iny framatoa adraindra izy ihany mahay an'izy fa izy le araky ny teny namany hoe baka plus 24 eto Madagasikara tsy hanao lalàna ho an'ny frantsay isika tsy nanao lalàna ho an'ny francophone fa ianareo indray nao ampianadratsy an'le malagasy ampianatra an'izay zavatra zay teny frantsay raha manontolo de ahoana ny afantaran'io kitia rehefa tsy mianatra mpianatra efa tsy mandeha ny loany ny fampianarana izy milaza fa mandeha amin'io de inona no fantatry ohatran'izay nataoko zay sisa iainatsika manao kolôky de miantso vitsivitsy an'izay mpananina fa zao ny resaka vato de manananary de zao ndray manao afatra mety mahita davana vola fa tsisy mpanampy sony angamba zay ny zavatra misy fa mitodika kely fotsiny amin'ny fiainam-bahoaka zay nyresaka ny namana Guy-Maxime teo resaka transport ny lalàna entinareo ve lalàna ho an'ny Madagasikara sa ragova manao ny ataony de hoe zao ny sitrapoko de namanamako ihany no amboa de afaka mitondra ianareo mpitondra olona asio mitondra entana fa olona 5 miaraka amin'ny entana ao anatiny mamoaka lalàna ragova am'ty ary tena nataony tamin'ny note zany 003 fa menao a zay nataoko hoe le mpitondra fanjakana andriamato filola mbahoaka mambahoaka ampianaro likizy izy mety raha ianatra zay aloha mba olona mana nianatra administration hitondra fa tsy olona miteniteny foana fa raha vakina aminao ty note nataonga gouverneur ny tasy ty de zao lazainy ho an'ny transporteur omena lalana manokana ireo fiara mpitatitra olona ka manala ny seza ao amin'ny tatitra ao amin'ny hitatitra entana saingy tsy mihoatra ny olona 5 miaraka amin'ny mpamily ny olona hoentina ny filoam-pirenena tsy milaza fa olona ray miaraka amin'ny chauffeur tompony entana ragova milaza fa olona 5 afaka manao business zany de makany aninona le vahoaka reto olona transporteur efa mijaly tsy manana reto mpanera tsisy ninina mpandeha tongotra ao anatiny tsy mahazo mitaingina automobile sode mety aminareo io ataovy any fianakavianareo fa tsy azy atao amin'ny vahoaka teneniko zany de mbola milaza anay nga ragova ato amin'ny noty numéro 3 andiny faharoa roapolo izy ireo be ny tanàna chef pokotany quartier mobile komety loharano taia mbola nisy an'izany tavajangana tamin'izany ny andro masom-pokon'olona inona dirany andro masom-pokon'olona amin'ny resaka covid miasa izy a anampy mivahoaka ao aminy any amin'ny fokotany miresakitsika re vahoaka any amin'ireo CSP2 any amin'ny commune Tsirairay avy no tenenana an'le izy de inona fivezivezena am'ireo fivezivezena ny olona misy soritra retina tsaboina any an-trano
sy ny olona rehetra mifandray amin'ireo marary ireo any ambanivohitra eo a. Tompoko ianao mianara ho administration tena mbola miteny ihany a, ampianaro hianatra aiza tendrena fotsiny hoe zandary no mitondra ka raha retraitera dia ataovy mitondra izy amolaka an'le vahoaka any ambanivohitra. Inona ny dira any ambanivohitra efa teneniko teo, inona ny testa ataony ihany teneninato zany mantsy tsisy ihany asio mitondra mandera gova mijery an'izany na inareo tomponanay mba midina maka. Inona ny testa atao any, ny zavatra misy dia mbola teneniko foana hatramin'izao, mangatsiky ny andro a dia le bénévole milaza fa hoe ka inona ary no ataony aoko reto ny fanafody tonga avy any an-Tananarivo, ka inona mena fotsiny an'le olona, na voan'ny tazo ary le olona, na voan'ny tsy fantatra le olona dia omena n'le aretina le fanafody avy aty amin'ny fitondrana ho sasahana omena andreo vahoaka ireo. Normal raha be dia be no mitsipaka. Maly fakomaly nahazo tatitra eno nama nampiasa amin'ny be masy telo moa efa nafantatra zany taloha satria olo mbo fidy teto ah. Efa mihoatra ny 5 fakomaly no maty tao amin'ny be masy. Miavoaka anareo ary amin'le zavatra ary amin'ny télé a, enina maty. Ny ena le mampalahelo ny zava-misy. Zany hoe zay hitakitanareo any ambany masonareo fantanareo fa mijereny any dia arao maty. Ny any ange tena milaza aminao taty bilana mialaka avany satria miaro toerana. Manomboka médecin inspecteur ninona dia efa tonga dia équipe solide zany tondra. Dia zay metimety aminy la zay na hoe zay anaovana tatitra fa amin'ny teny zavatra tsy misy eo ratsy zany la fo miala eo. Na dokotera ny ambanivohitra mba misy dokotera dia mitany zavatra dia azy amin'ny teny an'izany. Fa raha vao miteny an'izany tonga asoro miala ao rapitso. Zay ny enana any ambanivohitra amin'izao fotoana. Ka zay ny tenenako an'izy hoe mbola miteny ihany a. Ataonao hoana ny andeha tongotra avy aty aisomamanina. Fa eno no tsy fantatra ny antsinana. Satria toerana misy ny député ato anaty Miara Manonja sy vahoaka no manao tatitra aty aminay. Fa tsy avela mitatitra mitatitra ary ferana. Rehefa ataonao diminy amin'io a ary le lalàna erao ampitondra aty ambony fa tsy lalàna sanatria lalàna vetaveta hozy zay. Lalàna mahafinaritra anareo any no ataonareo dia zay satria mahafinaritra ekipanareo any atsaiko izy. Hoe mpanohana anareo ny any analavory anareo dia ireo aleo reo hitatitra dia mitondra olona 5 le tymako asomamanina raha 5 raha misy 100 anareo mitatra ny olona fianakavianareo sy ny namanamanareo. Fa lefa saramba be bahoaka makany aninona re olona mitondra tomobile mandeha hitatitra manao inona no andoava ny volan'ny re olona ny banky ny samborana ny vola. Inona ny varotan'ireo tantsaha. Fa ny olona ray eny tena mbola teneniko aminareo hoe anareo mpitondra. Fa raha mahazo mitondra le mpitatra raha ny teny filoham-pirenena. Zay milaza fa mamboaka. Tsy mahazo mitondra fa tsy olona ray sy sofera. Reo olona tantsareo tsy mahazaka sprinter anankiray ny voatabia jereo tsara reo. Dia entina miaka ravany zany le voatabia avany satria manomboko somamanina makaty ary rehefa mamy makaty dia mpamboly tantsara daholo. Eo izy mba mivarotra ivavara anaovany vary. Eo izy mivarotra ny entana mba andehana ny ampiny zanany aty Antananarivo. Dia inona no ataony amin'izany. Fa rehefa tonga ny zandary mahavetrany dia ny ATT manana lalàna ny ATT no ampiarina ny ministère ny transport. Ny andragova tsy mamely. Dia anina le fourrière foana le tomobile dia mahafinaritra mampandoa azy. Zay le lalàna tsy mitovy. Avoay le lalàna Analamanga dia ataovy ndefa erem-bodisa tapiero ny andro ny Analamanga. Dia aloha ivelona ny any arefana. Dia merdany ny olona nandeha itety bongany izy zany varota fananana. Aloha izy varotra fananana.
fa nareo tsy hamelona azy ary tsy hanao araka ny tena mana fidelina moaly inona nanampianareo teo anao inona anao confinement sabotsy sa dia mena inona le vahoaka anadio tranony inona no hanohoany nde ajadia fa mba havoatra daholo reo a zay mahatonga iteny am'le filazana an'le fa zadino io vaccine lazainareo tsy fantapana io moa nytenenina tam'le association karana anafatra an'io kny azy any any amikarana ro taterina fa frantsay sy ny rehetrarehetra manampy amin'ny fijaliana mitapitra maty daholony any dia anao aty karana aty zay ny angarany fitondrany ty hatramin'ny 2009 nakaty napina nisisika anao an'io andao fa mahita baolina vany ray ahita ary amezana fanafody dia fanafodininy io fa mifantatra vany vilany dia tsy maintsy fantatra ny olona omena le fanafody a araka le baiky nomeny OMS fa tsy hoe nento any io dia gay voarotana hoe tatero any dia ohatrany hoe mandana vatra bonoka dia mandana dia atero any zay na mangidy na malemy zay zany no an'le gasy aizadiny fa amin'ny France raha mbola misy ny resto de cœur zavatra tsy lany daty sy nyrera dia omena nyreto mpatory an-dalany reto reny tsy maninona namena tsy mitovy amin'ireny zany le gasy veveranareo azy le mena sakafo any an-dafo reo mihinana ny resto de cœur reo closara sy ny karazany ka namaty ara tsy maninona reny raha mbola alova amin'ny vazaha fa ianao eto ampiasa reo maramina reo alefatsy aiza atao zesy atao taninarivo fa miala tsiny efa mararo ny fo mijery an'izy hoe resaka fiarovana ny olona iarany any itifitro tena tsy mety le mitifitra hain'olona io mba ataovy amin'ny mamety azy le olona hoe zao ny tokony arovana azy tsika menakaviny isa mitratrany daholo e tsisy faharim-piainan'olona vanina am'izao fotoana zao tena tenenina aminareo zany ary zay mahatonga an'ity visio conférence ho ataonareo ty tsy ahafantaran'ny olona ohatrindra indray vola azo dia makany aninona ny teo aloha fa hatramin'izao tsy fantatra nandehana fa araky ny eno araka ny eno tamin'ny mazanga le 250 lazaiko tamin'ny ovina izy iny le olona lazaina fa ampiasain'ny ministère amponina to tsy hitaka tsy hitany naleny fa mandana makany sabatondrava na makany amisy atotsy any ambanivohitra fa izy mijeriny tapy tanàna miala ny arabe dia ano nahitana ny forim-bahoaka inona no hoaniny fa mitovy amin'reto etantananarivo inona tsy haiko hoe tena manahirana ny filazana an'le izy ilazana anareo a mitonanareo nyty firenena itikatra zay mahatonga ny teny hoe mahatonareo manao sarinady zay le fampitahorana ataonareo sarinady io a lalàna anareo dimenada andao anaovantsika paika reto anaovana sarinady anao dia zay mba mahalalalala n'le feo a manaparitaka na tsy fantany-korana ny any zao ony dia inona mpiarina ny ambanivohitra any an-tanàna rehetra irany distrika irany Madagasikara tsy mety any io dia efa miteny zay tsy mety io fiero ny zavatra atao dia ampianaro le zavatra atao dia inona mety dia ampiarao an'ny zavatra azo ampanarahana azy le zavatra ao atao hoe raha nao an'ity a dia inona zany nampanarahako an'ity mesure d'accompagnement io fa tsy atao amin'ny revirevinareo le izy raha ohatra tsy mety atsanony dia hoe samimy dia mety ao ministère fahasalamana ministre dia midemerity ny olona fa le fandrana tsy fananam-bola ve na tonga an'izay ka hoe nahafantaran'le vaccine rehefa tsisy le vola tenenyle malagasy tsy misy fa misy olona afaka efa nytenenina ny président Ravalomana efa nyteny ahitana ilala ainay momban'io tsisy vola io misy firenena anankiray tsy haiko izay nazaina tamin'moala tsisy volana aloha ianao mbola mitetika beto hoe tsy maintsy zao indray dia zay le paikady zay dia tonga reto mpanao bizina reto tsy fantatry reto hoe ohatrinanay niady amin'ity kopakisasahana
dia tsy maintsy mahazo zay amin'io fa izay tady lalana amin'io ary ananina aloha fa misy olona mahay an'io eto mahay mitady miaina taminy mahay an'io eto ato amin'ny Miara Manonja fa tsy misy vola ho malagasy io tsisy vola aloha malagasy io ary ara-dalàna fa tsy misy tsirona tsy fantatry zany ka zay no tenenako an'ilay izy hoe ataovy mamety azy le zavatra fa izy atao foana ataonareo zay nampitehana an'ilay saina malagasy kitehana an'ilay anaovana an'ilay mamay ohatran'ny namana anakay député atsasakady ndray manontolona no fa manambola ianareo satria ho fitondrany ilazana lainga andrakita zay ato ny mpandrangitra tsy Miara Manonja mandangitra tsy mipanohatra mandangitra ndray matoa azafady fa ianafandray ndrasahana aina io fa zay tsy hamaly anareo amin'ny adalanareo zay mahatonga an'ity hoe opposition intelligent betsaka ny lazaina teo ary tena marary ny fo nieritreritra zomasy sy sabotsy fa nierinany tsy mbola fantatra ary tia koa lazainy eto fa fanerasena anao eto Antananarivo mahafantatra ny fiainam-bahoaka maro l'équipe solide atao anaty Miara Manonja betsaka ty lozaina fa eto dia mitarika aloha fa be dia be koa ny entiny namana honorable fidèle zay andimby sy tatitra zavatra misy eto zava-marina ny resahana zavatra iainam-bahoaka ny resahana zay nisy Miara Manonja kopakopatahana ho an'Alarobia lalana ny antso akeo maraina mba tataroana zao fiainana tikatra enjana ka efa tonga ty any namana fidèle alonga majandrila mihinanao am'izay fitenenana makasitraka honorable Rodin zay nanokatra hatramin'ny voalohany mihitsy moa ary nanohy ny fanazavana ny entin'ny rahalahy Maxime teo mikasika ny zavamisy ary nitondra ny fanazavana any amin'ny faritra manodidina ao anatin'ity resaka valanaretina Covid-19 ity zavamisy reny resahana reny ary anjaran'ny tompona andraikitra no maka lesona sy mitondra ny ataontsika hoe fanazavana mifanandrefy amin'izany raha misy ny tokony hazavaina ary manitsy ny fandraisana fanapa-kevitra raha misy ny tokony ahitsy satria dia marary le olona amin'izao fotoana izao. Ny zavatra ho resahako voalohany dia ho any amin'ny district Anaparafara Volakely za vetivety mialohan'ny verenako amin'ny rahapirenena amin'ny ankapobeny ilay district Anaparafara Vola tiako resahana eto dia ny mikasika ny ataontsika hoe olana amin'ny fitrandrahana ao amin'ny faritra Andilana zany izy io resaka vato io resaka karierana vato ao Andilana nisy fotoana raha iverenako kely ny tantara dia saika katon'ny fitondram-panjakana izy io dia nanao ezaka ny tety anivon'ny parlementaire zany ireo solombavambahoaka tao anatin'ny faritra alaotra nandresy lahatra ny fahefanam-panatanteraka tamin'izay fotoan'izay hoe aleo tsy akatona le izy fa apetraka ny fipetra rehetra isoroana n'izay ataontsika hoe fioara-pefitsy tsy fanaran-dalàna ao anatin'izany kariera ao Andilana zany dia nanohy ny asa tao anatin'izay reo sapandrara samihafa ny ratsy mangaiky amin'ny ministera zay mifanandrifotsy voakasika amin'izany na any amin'ny tontolo iainana zany na amin'ny fahasalamana zany na any amin'ny arenakibon'ny tany zany zay voakasika zay rehetrarehetra fa ny anjara ny solombavambahoaka tamin'izay dia niny sitona sain'ny fitondram-panjakana hoe misy fitadiavam-bola n'le vahoaka eo le vahoaka voavy mivoaka n'ilay confinement sahirana dia tsara raha ohatra ka tsy foanana le izy fa aleo ny olona hitady vola ny zavamisy teo amin'ny ray volana teo ngamba tato anaty ty fandarana Miara Manonja ity dia niverina nresaka an'izay tato tamin'izay fotoan'izay hoe satria miverina ilay ame anara-pahasalamana tamin'ny fandohan'ny volana Aprily dia niresaka mihitsy tamin'izay fotoan'izay tamin'ny préfet any Alotra Mangoro zany ny teny hoe andriamato préfet ho anareo anivo fahefanam-panatanteraka no afaka mandray an'le fepetra sao dia tokony misy fandraisana fanapa-kevitra mikasika ny kariera ao Andilana ny antony dia tsotra be loatra le olona tonga miasa ao nefa manomboka miverina lay ataontsika hoe tahany fiakarany le valanaretina ao anatin'ny faritra loatra zany
dia sao dia efa misy fepetra tokony apetraka isoroana ny mety hahavo azy an'ilay olona zay mitrandraka na mividy vato ao anatiny zany a faritra andilana ao distrikna parafaravola zany a fa tsy miandritsika hoe sanatry mivava misy matandray zay a vao hitondra vaolana na hitady vaolana tandrametaka mikasika an'ity zavatra ao anivon'ny carrière ty satria lasa tsena be ao dia tamin'izay moa ny préfet nametraka hoe oke voaray ary zay fa ianareo solombambahoaka ozy no namerina an'io fitrandrana io fa zay ngefa saika nakatona an'io e ka raha ohatra moa miainga avy any aminareo solombambahoaka sosikevitra tokony andeha indray le resaka fakana fepetra mikasika an'izay vao me tsara fa horaisinay dia mifahefana mpanatanteraka zay zavatra zay fa presaka tamin'ny DRS ny aloatra mangoro tamin'izay fotoan'izay koa dia hoe mba jereo fa le lafiny ara-pahasalamana tsena be mihitsy ao anatin'ilay toerana hitrandrahana vato amin'izao fotoan'izao ao andilana inona ny azo atao ho anareo ao anivon'ilay sampandara mikirakira ny lafiny ara-pahasalamana ahafahana manatsara an'izay misy moa nietsaka zany zay efa natao ampy ve tsy fantatro ny fahampiny satria any amin'ny distrikna parafaravola koa naray tao lay samy mpitrandraka ao ndray zany no mifandona ny tandroy sy ny sianaka zany ao anatin'lay faritra no misy fifandonana ny antso moa zany le olona zay ahoana andriamato solombamboaka fa zao ny zava-misy toy misy solombamboaka tompona ndraikitra ao amin'le faritra satria distrikna parafaravola eo ary roa mianadahy solombamboaka eo tsaratsara kokoa reo aloha ny atsonareo ary misy akoatran'ireo reo afaka manaitra n'le fahefana mpanatanteraka misy emo any misy OMC any afaka mivory mikasika an'izany fa tsy aty amin'ny distrikna Ambatona Zaka ny andeha amany olana any amin'ny distrikna Parafaravola nefa mbola misy olona ka zay le fahazarana zay koa matetika zany ny zavatra misy ao anatin'ilay faritra loatra na ny loatra mangory mihitsy misy zavatra mitranga dia mazakazaka miantso anao izy nefa misy tompona ndraikitra mitovy lenta aminao ao anatin'le faritra dia zay le tiako averina amintsika hoe ho anareo amin'ny faritra Parafaravola distrikna Parafaravola rehefa misy zavatra mitranga ao aminareo dia le solombamboaka anareo aloha atsoy aloha zay nareo vao mitady solombamboaka hafa ivelan'le isa raha hoe lasa ohatra ny angady tsy matapakahatra ve ny solombamboaka anareo fa atsoy aloha zareo fa aza zatra ny tonga dia miantso hoe iantso ny delona satria numéro-ko ve any dia tonga dia iantso nareo fa atsoy aloha le tompona ndraikitra ao aminareo fa raha ohatra tsy manao izy zay nareo vao tokony manjay aka ny anay teny natsona fa tsy mety manao e zay izy zavatra hafa fa mino fa raha natsonareo reo tonga dia tompona ndraikitra afaka mijery ny zavatra fanandrify amin'izany zay zany anankiray tiako hipetraka zay eo amin'le ataoko hoe fanajana an'ilay tanatohatra samihafa misy ao anatin'ny faritra zany dia tokony manana an'izay fazarana zay tsika sy fampite zany ty fandarana ty dia mampita zany ho atsika ao amin'le faritra Parafaravola matetika zao manana an'izay fazarana zay mandingana an'le solombamboaka aminareo nefa misy solombamboaka da be ao Ambatona Zaka ty tena feno Sri Lankais le tanàna ary zay zavatra zay zany miteraka aiale izy hoe manahoana ny taratasin'ireo olo reo tonga any Ambatona Zaka reo avy aizy ireo Sri Lankais reo ahoana ny diran'ireo any nisy fanamarinana ve fa sao dia tonga indray le ohatran'le teo aloha lasa feno ary ny tena problème aza rehefa tsy vitany hoe mite mitrandraka vato izy fa ripaka daholo ny zaza madinika any tanàna anaovany azy ka arovana daholo zany rehetrarehetra zany fa tena mila andraisana fanapa-kevitra reo Sri Lankais reo hoe ahoana marina ny taratasin'ireo misy fanamarina samihafa satria ao Ambatona ny vatony any Parafaravola any izy ny tokony mandeha ohatra ka any le carrière fa tena misy loza mitatao zany le fisiny le Sri Lankais be da be efa nisy ohatran'io tamin'ny teo aloha dia nandraisa fitondram-panjakana fanapa-kevitra tamin'izay fotoana zay dia napodina mihitsy reo tamin'izay dia lamina le tanàna ary io firesiny resaka vato indraindray miteraka tsy filaminana izy io satria rehefa tsy mahazo vato le olona mitrandraka dia mifananan'ny olona ny ataony vato trandrahany vakiny ny magasin vakiny ny tranony olona ary ny fisin'ireo mihitsy zany zay le problème lasa rehefa mahita an'le Sri Lankais loatra dia mieritretra misy vola ariary zato ampandriana azo atao fa tonga reto Sri Lankais zay zavatra zay zany dia mila anairana le fahefana mpanatanteraka hoe mba jereo tsara ahoana ny taratasin'ireo ina ny ataon'ireo be da be any amin'le toerana fa lasa misy zavatra miverina mampatsiaha an'le zavatra nitranga teo efa nisy tranga ohatran'io teo any nandraisana fanapa-kevitra dia zay zavatra zay ny ampatsiahivoka androany hoe sao dia andrasana efa trop be indray le efeny le fisiny le Sri Lankais ny Ambatona Zaka zay tsika voataitra dia androany zany tsika fa misintona sainy le fahefana mpanatanteraka mikasika an'io amaranako le distrikany Ambatona Zaka sy Parafaravola le faritra loatra mihitsy zany dia efa miditra volana me indray tsika io dia miverina aminareo indray azy zany le fitondram-panjakana mpanatanteraka ohatrany tamin'ny heritaona ho avy indray fandidiana vary ny sianaka tsy mijinja vary zay tadidio zay fa tsy maintsy misy olona avy aty
Atany fotsy, Atsirabe, Ambatolampy, Manjakandrina. Reo no midina makany, mandeha mandidy vary. Dia tadidio fa nisy fijaliana tena natsiravina mihitsy tamin'ny heritaona ny olona ary le mikarama avy eo mandeha tongotra le olona nody avy any sisisisa. Alaminy dian'izao fa mena ny vary, ny resaka fidinan'ny olona avy etỳ Antananarivo, ny merina avy etỳ Antananarivo zany mandeha mandidy vary any Antsianaka. Satria tsisy taxi brosy zao amintsika miresaka zao tsisy. Akatonareo ny lalana tsisy taxi brosy dia ilay nampifamaly tamin'ny région vakina karatra tamin'ireny fotoana ireny. Satria tadiaviny vakina karatra izy no andamina ny fidinan'ny taxi brosy makany amin'ny district Ambatondrazaka nefa ny mpanao fitaterana any Ambatondrazaka miala avy eto Tananamanga dia ny aloatra mangoro misy zotra nasionaly ao. Nareo moa zany tsy maintsy ampianarina foana e. Ary tairina foana nareo le mitamatamy io hoe gouverner c'est prévoir. Hoavy re zany zao le fandidiam-bary dia efa miteny ndray zay io hoe hoavy io fandidiam-bary io fa iditra io volana me io dia alaminy io taxi brosy io aloha. Fa tsy maintsy taxi brosy ny andehanan'ireo fa tsy vita ditongotra Antananarivo Ambatondrazaka. Ambatondrazaka Antananarivo Amparafara-vola. Tsy vita ditongotra zany. Ny vary didina any amina hektara maro. Io tsy hoe vala telo na vala efatra ohatriny aty. Fa amina hektara maro le vary didina, noho izany mila olona betsaka zany zavatra zany. Tsy taxi brosy anankiray no mitatitra an'ireo. Dia alamino zany tsy isiany fanararotana satria ho ararotiny mpitatitra le resaka sarandalana rehefa tsy milamina avy etỳ fitondram-panjakana ny fahafahana mitatitra n'le olona mivantana makany. Io zany mila fandaminana izy hoe miainga avy etsy amin'ny faritra Analamanga ve no raisy le taxi brosy na loatra mangoro. Lay amin'le zotra nasionaly zany le mpandeha. Dia amin'izay fotoana izay tsy miditra aty Analamanga fa tonga dia mifindra miala taxi brosy avy any Atsirabe zay tsy mikatona. Tonga eo Analamanga dia eo na Behenjy dia eo izy no mifindra. Dia tonga dia raisin'le zotra nasionaly mandeha makany Ambatondrazaka. Ary zotra nasionaly ny akany Ambatondrazaka tsy angalanareo zotra régionaly avy any Atsirabe ny andeha hitondra olona ho any aminay any. Fa misy mpitatitra koa any ary mila mikarama rehefa tsy hoe ny avy any Atsirabe any mahay mikarama dia hitondra le olona avy any dia ho any Ambatondrazaka. Iny le nampifamaly tamin'ny heritaona. Zay zavatra zay zany mila mipetraka dian'izao fa sao dia ho avy ndray le ragova dia teny aka zay ragova ny anana mialalana zao dia ragova very manao zao dia ragova vyatsy resaka ragova ny afarany rehefa avy eo. Fa tsika zany dia mametraka hoe ny zavatra takina dia ho amin'ny ministera pia ministera fitaterana. Tamin'izay moa mbola nisy le CCO dia ny ministera ny tany tamin'izay no fampiresahana hoe monsieur le ministre ahoana mikasika an'ity fandidiam-bary ity. Fa androany le izy tsy misy tsony le resaka hoe CCO dia ministera fitaterana zany. Ny zavatra tenen'le ministera fitaterana mala zao nahita zavatra nataony tsy hitany akory zany zavatra teneniko zany. Fa mbola ny resaka ary amikanja maki tondra entana sotra zany zavatra resahany. Wow! Iaina malagasy ke zany vary zany foto-tsakafo malagasy. Ary io tsy azo apetraka ela eny tambary eny io fa rehefa apetraka eny io dia simba. Dia tokony efa mijery an'izay eny eo anivo ministera fitaterana, ministera fambolena hoe ahoana ny anaovana an'io. Miaraka amin'ireo tanàna reo misy préfet ny aty Ambatondrazaka, préfet ny Aloatra Mangoro, préfet ny Vakina Karatra. Dia io no mandamina an'izany alefa le mpitatitra zany miaraka amin'ny fandamina ministera fitaterana. Arak'izay efa teneniko zay hoe misy mpitatitra any aminay zotra nasionaly. Ka aza atao hoe mitobila avy any Atsirabe ny anatitra olona any Ambatondrazaka tsy mety zany. Fa misy zotra nasionaly mandray ny eto Antananarivo, ny zotra régionaly avy any Atsirabe mametraka eto Antananarivo, Analamanga zany eo no mifindra ny olona dia lasa. Dia eo ny asina test eo dia miditra ary aminay ary koa izy asina test koa hidirany ary milamina diny meloha ministera fahasalamana. Zany zavatra tokony efa mipetraka daholo zany amin'izao. Zay ny atao hoe mitondra fanjakana tompoko. Mila manao anticipation ianao. Fa tsy ny fandaharana ary no kendainareo fa zany tokony asa ataonareo zany. Aiza ny momba zany mbola tsy ataonareo zany zao ne. Fa mitendry zao zay nareo vigroupe hoe le detika misy an'izay tokoa moa. Fa aditiko zany amin'ny masolomamboaka amin'ny Ambatondrazaka ana. Dia mampita an'izay aminareo fahefanam-panatanteraka. Asako zany. Dia miteny aminareo zay hoe ho avy fandidiam-bary io. Jereo ny calendrier, jereo vary mena. Dia fa tokony zao ny mandamina an'izany fa tsy miandry efa io le vary ho refina le vary rehefa avy eo tsy haiko hainareo dikany refina sa tsy hainareo. Zay indray nareo vigroupe amin'izany. Engany mba tsy hisy ny avandra. Fa zava-doza raha zay no mitranga. Raha taraikiraiky nareo zany. Ka eto zany dia manindry an'izay ho an'ny any amin'ilay
district Nambatondrazaka sy Paravaravola nefa makasika nasionaly any zany satria misy mpandidy vary miainga avy aty Antananarivo Manjakandriana Ambatolampy Atsirabe Tanyfotsy reo mandeha mandidy vary any dia zay mahatonga antsika tsy maintsy hoe resahana le izy nasionaly zany zavatra zany rehefa mitambatra ao anatin'le resaka fitaterana ary ny vary foto-tsakafo malagasy ray manontolo dia jereo koa le fampidinan'le olona rehefa aveo fa tsy hoe atao tongany fotsiny le olona fa rehefa aveo le olona handeha tongotra handeha bisikleta mody aty satria maninona midangana zay tsy izy le frais noho ny tsy fisiny ny fandaminana ny sarandalana zany tokony tsy miova anjara ministera mametraka zany hoe zay mikitika sarandalana eo tsy manao an'le fitaterana sarandalana tokony mazava hoe miainga avery izy atreto zao ny alohany zay sarandalana Tsirabe be enjy ohatra dia miala aveo be enjy izy makany Ambatondrazaka zao ny sarandalana mazava eny tokony apetraka mazava hoe ty zao dia amin'izay fotoan'izay tsika milamina tsara ao anatin'le izy ianareo ny magaga tsy fantatro fa tianareo ny mandray fanapahan-kevitra miresaka an'le zavatra fa le fanapahan-kevitra resaka tsy mahakasika an'le tena zavatra andavanandro n'le mponina tsy mahakasika an'izay zay ny zavatra resanareo fanapahan-kevitra fa tiky zavatra kitanitana zay mety aminareo sy mahakasika anareo zay na resanareo fanapahan-kevitra fa le tena hoe mahakasika an'le vahoaka malagasy mihitsy miraikiraiky be nareo mandray fanapahan-kevitra mikasika an'izany ary tsika amin'izao mijery ny activité an'ny olona ray manontolo fa tena miandry azy zany io miandry mba inona moa zany ny ao an-tsain'le fitondram-panjakana mandray fanapahan-kevitra amin'le hoe mikatony ity tsy miasy ry mikatsy ry inona zany mba tena hoe zavatra ataonareo setriny zay setriny lay fandraisanareo le fanapahan-kevitra hoe tsy mandeha zotra nasionaly ohatra dia inona ny setriny zany tsisy fa miandry anareo amoaka hevitra mikasika zany manginonareo tsy miteninareo jereo zao ohatra miresaka tsika mahita an'le Air France dia tena gaga sy talanjona hoe ahoana moa zany ny ao anatin'ny eritreritra ty fitondram-panjakana malagasy ty mijery le zavatra nataonareo mikasika ny Air France raha misy ny olona mpitondra fanakianana ny ekipanareo amin'izao fotoana zao isan'ny tena mpanakiana mivaivay ary tsy nahita azy lafy tsara ny fitondram-panjakana teo aloha mihitsy ianareo amin'izao fotoana zao io raisy ohatra nge hoe tamin'ny andronareo nanohitra ataontsika fotsiny hoe fitondram-panjakana R Jonaromampianina no nanao an'iny fampidirana R Mahadiny dia nareo tany ivelan'ny fanjakana dia fitondram-panjakana R Jonaromampianina dia niteny ny fanazavana iny hoe fanomezan-dala efa tamin'ny volana mars iny ka tsy maintsy hoe nahazo niditra le izy fa tsara mafata raha ianareo ny tany amin'ny fanoerana ngamba ny bridana mihitsy le président nanaovanareo azy ny bridana tena hoe bridana tsisy hatramin'ny atona akanjony mihitsy raha ianareo ny tany amin'ny fanoerana dia nisy fanapahan-kevitra ohatran'iny hoe niteny le président ohatra hoe tsy misy tsony fanapahan-kevitra raisiny tamin'ny filakevitra mihitsy tsy misy tsony fiaramanidina miditra avy any ivelana inona antony fa nataonareo bridana ao mialatra amin'ny atona akanjony nareo ny tena isan'ny nahay ny teny tsy tena hoe nahay vava mihitsy zany hoe tsy ampy anareo tsony le vava mbola narahanareo fihetsika fa andrahoany nareo mitondry tsy mazaky nareo raisy ohatra fotsiny hoe tamin'ny andronareo iny zavatra nitranga iny fa angamba nitadiavin'ny président R Jonaromampianina ny tanina sy ny lohany nanaovanareo azy fa tena irairainareo amin'ny sakany sy ny lavany mihitsy fa androantsika mijery ny zavatra ataonareo ohatrany hoe morery ny mamaly an'le izy hoe fanapahan-kevitra efa alalany efa nomena tary amin'ny volana mars io otry ahoana ny tsy afantaranareo fa avy any ivelany any no mitondra le valanaretina miditreto itsika ny enosy io covid io tsy manidina io fa matoy manidina misy mampanidina anazy dia io vitan'izay fotsiny zany satria fanapahan-kevitra efa andraisina tary resakafa resahana fa aza mifanabarabara amin'ny zavatra ohatran'izany fa zay teneniko zay hoe nataonareo nalalany anarany mihitsy raha ohatra ka ny filoha teo aloha no nanao aniny ka nareo tary amin'ny fanoerana
fa mijerytsika jereo tsara ke le tombo sy alapetraka reo hoe manahirana anareo le seranam-piaramanidina namboariny ery rajonaro mampianina seranam-piaramanidina io manahirana ny lohanareo mihitsy nisy fanodikodonam-bola tao anatiny hoe makatsy iry takarakatsaka miandry moa tena mba miandry aiza le asan'le voamierana ataona anadiadiny io aiza le asam-boamiera tamin'izany fa miandrytsika mba tena ho hitako hoe mafinareo dia tena riato mihitsy za zany tena mampirisika anareo farak'izay zokiny monsieur le président mampirisika anao mihitsy hoe rarafo mihitsy ny resaka seranam-piaramanidina iny tena enjano za zany tena mampirisika mihitsy enjano hoe hitehaka anareo rehefa avy eo merci président merci taoko merci mihitsy rehefa enjano tena mba miandry anareo amin'iny voamiera iny hoe le resaka seranam-piaramanidina io tsy tokana anareo am'izao izy fa vidy io fa enjano aloha fa nisy fanodikodonana atao enjano are za tena mampirisika mihitsy mba te ahita an'izany hoe io nareo fiaramanidina miditra avy any ary tsy voasaka anareo fiaramanidina miditra volna miditra ty tsy voasaka anareo maika fa io resaka seranam-piaramanidina io manaiky raha io voenjanareo mafinareo alefasy hoe zany zavatra andrasana aminareo mihitsy zany fa raha io tsy voenjanareo nareo mihitsy koa tokony atao fanadina fa naninona ny tsy voenjana fa le tombo sy ala ataonareo zany magaga sahiranareo amin'ny seranam-piaramanidina ny ary Madagasikara eto ankilany eto mitsipozipozy tsy asianareo resaka tsisy voamiera-tsanganareo hidinika an'izany hoe inona ny voamiera eo anivony anteny miara-pirenena anao fanadihadiana inona tsy mampety an'ity ary Madagasikara ty Air France manahirana anareo seranam-piaramanidina manahirana anareo fa le ary Madagasikara ahoana am'izao ne mpiasa ny ary Madagasikara miasa tsy amin'ny fotoana rehetra indraindray miasa indraindray tsy miasa fa ndimbindimby eo izy manontaniana reo mpiasa ny ary Madagasikara manahoana ny situation ny mpiasa ny ary Madagasikara amintsika miteny zao fa tsy manahirana an'le fitondram-panjakana zany ary Madagasikara zany kompanian'ny malagasy ny fitondram-panjakana zany manana ny petrabola matanjaka ao anatin'izany na io anarany ary Madagasikara io mety efa anjavona tsy hoatsy raha anareo ny andrasana inona mba zavatra ataonareo an'ny mpiasany ary Madagasikara mba teneno anay monsieur le ministre ianao ministre ny fitaterana io mba teneno hoe inona ny fepetra hoentinareo any ary Madagasikara am'izao tsika miteny zao anatsarana zany ary Madagasikara de le fiaramanidina anankiroa fanapiditra ny ary Madagasikara aizy zany am'izao fotoana zao io kompania atsika riarian'le malagasy zany hoe mba mahana kompania ty Madagasikara ty kompaniana fitaterana bakabaka fa kompania mitsipozipozy atao akilabao ny hafa indray mivelomin'le ary Madagasikara efa nentika tato anatin'ny fandarana famakafakana ohatran'izao ny zavatra mahazo ny mpiasa ny ary Madagasikara ny fitantanana eo anivony ary Madagasikara fa aiza le izy androany tena anareo zany ary Madagasikara zany tsy hita atao vaindralahy tsy marary io na vita mividy fiaramanidina tsy vitatsika akory mikojakoja azy matikamy fotsiny tsika hividy an'ireny tsy aleo veranganana tsara an'le kompania ary Madagasikara sady tsy niasa ho an'le tafika akory le izy tsy hitako zao zay asany teo hoe mba inona ny vokatry ny fisininy nampiena ny asandalo mbola marary asandalo zay ary io asandalo io tsy niresaka fiaramanidina mahavany io monsieur le président mialatsiny aminao fa tsy haiko iza napiditra anao tao anatin'ireny na le hélico anareo am'izao fotoana zao nge to andehananareo autorité fotsiny tany hoe ino fa mandeha hoy le hélico hoe ay mitondra ny président mitondra PM mitondra ny tompona ndraiky mpanjakana mandeha ary dia ino le misy le sigle tafika malagasy fa tena hoe io fa tena miasa amin'ny asandalo ary tena fongana ny asandalo satria nahazo hélico tsika ny olona marary ny asandalo dorany dalo velona ny olona aripany ray tanàna zany ny vaovao an'asandalo eninao aty mikawitry mihitsy manao makakery ny olona ary amoron-dava ary horikahy magaga fa maninona ny tsy zavatra hafahana mametraka zavatra mampandroso
tokony mipetraka zay mahatonga anay mamerina foana le mitondra mihitsy ranganitsy hainareo fa mivoaka malagasy io fa mahita anareo ary mijery anareo maso ilany mahazo manao mikimaky zay tianareo ataonareo fa tsisy malagasy ho vereverenareo zany tsony io tsy ho vereverenareo tsony io na andeha mbany lohanareo nareo ataovy zay fahaizanareo a hoe mbola mitaka ny voaka malagasy indray mandeha ndray mbola tia ndraiky hoe mbola takitra anao karaha raiky teo koa tsy dindery zafady mbaly fasa koa nza miza hoe solution 13 fo alifasa ny olona zao fa mijery anareo maso ilany dada jeren'olona maso ilanareo hoe ary zay zavatra zay a ny zavatra hitatsika taratra androany ao anatin'le fietsika zay ataonareo tsy hitan'ny olona taratra hoe inona marina nareo mba manao tosika fameno jerytsika tam'ireny beta be ny sehatrasa voatohitohina za zao teo ny resaka ery Madagasikara fa mbola antantsika mpiasany antany androany antany mpiasany ery Madagasikara androany rehefa vity ty fandarana ty hoe nareo mpiasany ery Madagasikara ohatra ary amin'ny tamin'ny 20 nefa voatohitohina ny fitaterana nabakabaka mba nahazo tosika fameno ve anareo ho antaniko zay rehefa avy ao a de rapitso etiketo mivalina hoe rehefa ndresaka tamin'ny mpiasany ery Madagasikara de hoe nahazo izy sady tsy nahazo mba hitantsika anazy satria isan'ny sehatrasa voatohitohina makorel ary menareo tosika fameno tamin'ireny a voatohitohina de antany itsika fa raha misy koa ny marary de reo sehatrasa rehetrarehetra zay miato reo ny fampianarana zany hoe fa tsy tenenina tsony fa isan'andro a tsy maintsy mahazo appel na mpampianatra framma ny tenako isan'andro ary io tsy hoe avy amin'ny distrika misy anay any hatrany amin'ny distrika na any amin'ny fianarana akory agny ora député marary agnay manina zaho aby ny appel azo hatrany fianarana tsy hoany ambany voatra any zany ohaty matsiatra iny rehetrarehetra fampianatra fram zany ty resaka visioconférence nareo fivoriana teny miara-pirenena ty mako ialanareo ilany an'io zavatra ty tsika teny fa io ministre fampianarana koa tokony atsona koa io de aza avao koa ty mpampianatra fram ty ahoana mifandehany fa tena maty le mpampianatra fram vizana ao anatiny zany zavatra rehetrarehetra teny zany le tsy fahaizanareo makafepetra vizany izy tsy vizany covid fa vizany le fanapaha-kevitra mihitsy hoe aizany momba an'ireo mpampianatra fram reo isan'ny sehatrasa anankiray voatohitohina ihany koa ny fampianarana ary tena voakasika mafy amin'izany a reo mpampianatra fram reo zay teneniko anareo teo zay tsy maintsy misy miantso a isan'andro mesazy moa zany efa tsy resahako a fa mpampianatra fram miantso isan'andro de zay daholo mitaraina tsy misakafo zahay mba jereo zahay mba asio resaka momba anay député a hatrany antsoy hatrany ambanja iny avaritra ray manontolo iny miantso zay tiako nzy raha mijaly nambarako tena ny akapobeny reo sehatrasa voatohitohinareo a inona mba natao fanjakana inona mifepetra hoentinareo sady raisina fotsiny le fanapaha-kevitra de hoe zay fanosehanareo any revoaka malagasy ohatrany hoe tsisy mpitondra izy misy mpitondra mandray fanapaha-kevitra eo mahetraka fepetra fa tsisy mpitondra mijery momba anazy miay azy mila fiahina le vahoaka zay nge ny asany atao hoe mpitondra miay anao anjaranay aty amin'ny olom-boafidy indray rehefa avy eo manitsy ny zavatra tsy mety zay fanapaha-kevitra raisinareo miteny hoe ataovy an'izao manampy anareo ao anatin'izany zavatra zany fianareo tsy manomboka akory tsy manao an'izy akoriny hoe inona zao mba fiahina hoentinareo a hoany le vahoaka zay voakasiky reny fepetra raisinareo reny manao ohatra zay no manomboka avela amin'ny distrika na parafarozy mba tondrazaka resaka vary a nandeha tany amin'ny resaka fitaterana nakany amin'ny fitaterana bakabaka nakany amin'ny fampianarana fa milaza zay manana hoe zao nefa zavatra natao fanjakana mikasika an'izany hidoka-tena sy mifandokandoka hainareo zany lozanareo mifandokandoka fotsiny tsy vita mifandokandoka fiaina pirenena io fiainan'le olombelona
ohatra ny miantona eo amin'le Covid daholo fofona ile malagasy hoe fieritreretanareo anazy. Le asan'le malagasy tsy maintsy mandeha ka. Izy tsy maintsy mitady vola, izy tsy maintsy mivelona amin'ny asany andavanandro. Fa tsy Covid ny fiainany. Fa ohatra ny Covid dia rehefa io zany dia io ihany ny ahodikodina eo ny resaka. No. Ny aina le vahoaka malagasy misy asa ivelomany andavanandro, inona ny ataonareo? Misy ty fitantanam-bola zany mo tsy retsaika antsony mihitsy ohatra ny tsisy. Tsy fantatra hoe misy mpikambana amin'ny gouvernement avy eto. Mba manadiady any, inona moa zany zao ny ataon'le mpikambana amin'ny gouvernement sisa amin'izao tsika miteny zao. Manao inona reo nareo hoe? Nareo ary tsy samy manao filan-kevitry ministra mifankahita kory fa ataonareo visioconférence sisa. Tena magaga. Hoe zany zavatra tenenitsika zany zany le iainan'le vahoaka malagasy androany. Iainan'ireo olona reo zany. Ny fiainan'le vahoaka tsy mijanona amin'ny Covid. Etsika dia miteny ao anivon'ny ministera fahasalamana mikasika nyty resaka trangana retina ny Inde ity. Raha tsy manao anticipation indray tsika, eritreritro ty za zay tsy piasan'ny ministera fahasalamana fa amampanao famakafakana anazy dia fakafakaiko daholo ny zavatra mitranga. Mitranga moa izy araba, tsy haiko, araba soa sa araba tsara zany sa inona. Tsy mitranga izy ngamba ny araba soa araba tsara, fa raha mitranga izy zany moa zany dia efa hoe faravaratsy rehefa voateny aminareo izy. Rehefa mandinika tsika, jereo tsara mifanafody hoanitsika, jereo pharmacie misy eto amintsika. Fa tato ato anatin'ny 5 taona 10 taona teo zay zay fahitako azy disonareo ara diso. Fa miantsehatra amin'ny tontolon'ny fivarotam-panafody ny karana. Averiko tsara le teniko. Tato anatin'ny 10 taona teo eo zay lasa niantsehatra amin'ny resaka fanafody ny karana. Misy pharmacie ana karana be da be zany hitanao misokatra hoe itsy alkarana, iry zatsy te hanondro hoe aiza le izy, fa hitanao misy gasy pharmacienne fa manomboka hitanao zany hoe miantsehatra amin'ny fandrarana eo anivon'ny fivarotana fanafody iny karana eto amintsika. Rehefa jerenao fanafody vidina indrindra fa ny générique dia jereo nge le ao amin'le taratasiny izy aveza le izy ny vita avy any Inde, India, India. Zay ny tena betsaka ao anatin'izy. Inona ny tiako tenena sy tiako atongavana? Ny tiako tenena ao anatin'izay dia ity hoe androany ny Inde, ny karana zany sepotra izy. Ny Britanika ary zao io tonga mamatsy fanampiana anazy sisa. Sepotra izy zany androany na fanafody, na sehatra fitsaboana, na vaksiny tsy maharaka zany eo aminy. Vaksiny avy any Eropa zany io tonga amatsina anazy am'izao tsika miteny zao io satria hitan'ny olona eraka zao tontolo zao hoe tandodomdo zay zany am'izao fotoana zao. Ary atahoran'ny olona satria amina miliara amponina ny aminy. Rasy tsisy hijery anao zany fa Inde aloha zao manahirana ny olona dia Brésil mitodika any ny mason'izao tontolo zao. Misy manao sangisangy moa amin'ny Facebook eo sao dia tokony andefasantsika CVO plus zareo. CVO tsika manana le magaga. Dia alefa any Inde. Fa ny tena marina mitodika any ny mason'izao tontolo zao. Dikan'izay zany tsy ho lara-pahamiana zany tsika. Manoloana ny zava-misy any Inde tsy any Brésil. Inde zany zao niazaka zany olona vaksiny makany Inde rehetrarehetra makary. Ary tena mila fanafody farak'izay zokiny izy zany amin'izao fotoana zao. Ny dikan'izay na le resaka fanafody zay ho tonga aty amintsika zany. Atsoatsy. Raha fanafody avy any Inde zany dia mieritrereta fa raha mifandraika sy mifanandrify amin'le resaka fitsaboana ny Covid. Raha mifandraika sy mifanandrify amin'iny aretina rehetrarehetra iny. Misotra aretina maromaro miarakaraka amin'ny Covid io fantatsika zany. Ny fanafody mikasikasika an'izay zany ka raha avy any Inde dia tadidio fa tapotra ny stoky. Itsika nefa zany raha jereko le fanafody ampiasaintsika ty betsaka ny avy any Inde. Atsoaty zany tsika ho sahirana koa zany tsika amin'izay. Ahoana mikasika an'izany? Manana solution hafa ave tsika ao anatin'izay. Zao nefa tokony mijery an'izany fa raha hitavandra an'izay problème. Ohatra anankiray zay teneniko zay hoe ny olona tsy asa saina amintsika Madagasikara zany na dia atao hoe fa mba mandeha France 24 antsika maly. Mikasika ny fitavozavozana amin'ny fandraisana andraikitra ny alefany tao.
ny raha tsika nahita iny hoe mikasika n'ity resaka covid ty eto amin'ny tanàna fa tsy mbola aty amintsika maso zao tontolo zao dikan'izay zany a makary daholo zany ny zavatra rehetrarehetra ahoana zany ny afahantsika hiatrika an'izay hoe ananatsika vaksiny ampy sahaza an'le firongatra le valana reto teto Madagasikara ny fanafody ho sahaza ny firongatra le valana reto teto Madagasikara indrindra raha fanafody a zay ataontsika hoe zakan'ny be sy ny maro mividiny le générique zany io zay presque avy any amin'zareo zany zavatra zany a androantsika am'resaka azy mety hoe tsy mbola miakatra ambony latabatra fa mety mbola any ambany latabatra any fa raha pitso raha afaka pitso rehefa miatra amin'ny taolana zany manomboka tsy hitatsika le fanafody ho tadidinareo zay zavatra teneniko zay fa androany izy aloha tonga de fa resahantsika hoe ho problème io a io kahany Inde io zany a isy fiatraikany a amin'ny zavatra rehetrarehetra manerana zao tontolo zao arisan'izany Madagasikara ny Amerikanina de manomboka manindry tanteraka mihitsy zany ny ezaka ataony amin'ny resaka fandefasana vaksiny eran'izao tontolo zao ny famatsiana vaksiny erak'izao tontolo zao ity zavatra nataontsika hoe nandeha fondation akbarali ity mahampanana io mitaha am'le ny Amerikanina manomboka manao fanambarana foana izy tsikelikely mamaky antsika tsika moa miteny fa tsika zay ary le lazaiko anareo ho an'ny rapitsy ravaka pitsy vaksiny etony resaka vaksiny etony resaka le famatsiana vaksiny tiako atongavana ao anatin'izany sao de mba isy zavatra ho diso indray ny ataontsika anahirana antsika rapitso mikasika n'ity vaksiny ty fa vahaolana amin'izao zavatra rehetrarehetra mitranga zao hatreto aloha de tsy misy afa-tsy ny vaksiny vaksiny ihany a ny vahaolana fa io na ho tapenam-bava daholo ny olona rehetrarehetra io tsisy hiteny fa raha mbola tsy misy vahaolana afaka tena hoe mamahany zany a de aza manofitsika aza manofo mihitsy tsika ao anatin'izay de eto a zany apatsiaha kely a satria ohatra manao taondasa tsy tsarony nareo mikasika n'le resaka fafana maneho hevitra sy miteny a eo anivon'ny tontolo ny aino aman-jery nisy fotoantsika efa nandefa teto ny feoan'ny ministra ny serasera tamin'izany izy tao anatin'ny fanoherana zay napetrakitsika hoe marina tokoa zany zavatra teneniny zany fa ny baraingo tamitsika tamin'izay fotoan'izay de hoe fa maninona rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy a inona manaka anazy tsy hanaitra ny tompona andraikitra miara-miasa aminy ao anivony fahefana mpanantanteraka hoe ity ny rariny sy ny hitsiny amin'ny sehatra fanehoan-kevitra eto Madagasikara ho an'ny fisininy atao hoe demokrasia ho an'ny fahalalany fanehoan-kevitra ka zao tsara ngamba fotoana averintsika indray iny zavatra aleo averintsika kely indray ny fampatsehivana iny hoe anareo nandray an'ilay décision interministérielle aleo ngamba mpatsehivana hoe niteneny tony inge nareo e de rehefa aveo hoetiko le fanazavana ao arinan'le zavatra teneny ny fandao aloha tsika hiara hiverina eny ny ministre ny serasera fony izy nanohitra tamin'izany fotoan'izany amin'ity resaka fahalalahany ity fa androany zareo mahay maka décision interministérielle mafa ny resaka fandaharana sy fanehoan-kevitra amin'ny alalany hainao aman-jery ary manakana amin'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety aloha apatsihivitsika ny zavatra nisy tany aloha tany a mba tsy ho taondasa fanadiny fotsiny reny fa ho tsarotsika mandrakizay hoe nisy ange tony feo tony ary tony ny zavatra nambara tamin'izany de aza mifanabarabara raha tsika ny teny nataony mitsy serasera tamin'izy mbola tany amin'ny fanoherana tamin'ny fotoanandro ndao ary fisakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza tomoana ao fa ny fianakaviam-beresam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona manifester atsao io
zany hoe le zavatra tiatsika resany zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe ny adevitra apetratsika eto amin'ny firenena dia adevitra diso hoe mitsangana amin'izay le olona rehetrarehetra mpikarama-manaty politika ireo dia hoe aza to avy aloha ny fitondrana efa visaka ny olona aloha ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy midina an-dalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela dia tsy mihinan-tsakafony tsy misakafony ny tamin'ny sabotsy rehefa satria tsy misy vola fa mikatona daholo magasin zany matahotra fandribana andraikitra ny fitondram-panjakana zany andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'le izy jereo amin'ny fomba tsy miangatra nyvonsaravalomana ngera nampidirinao tao ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo magasin rehetra na ny teny ambojatovo na ny teny analakely ary tena mazava be mihitsy hoe midira ao ambojatovo nareo fefeny ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotanyireo olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny mouvement-saravalomana capable mirava normal ngereo magrobe oridika ko maninona kay tsy avelanareo anao ohatra magrobe oridika izy raha eo amikanja ambojatovo ny tedavina ary raha pitsy afaka pitso ihany koa ny olona mitaky an'io délestage zay kosa mba raisina ndraikitra raha fitondram-panjakana tokony afaka midina an-dalambe dia tokony afaka manao hevitra ao ambojatovo za dia mba anisany mihitsy amin'izany hoe za koa dia mba handeha hitolona rao ambojatovo hoe non a délestage fa mijaly ny olona dia raha pitsony hoe mety misy cause hafa hoe ny insécurité maty ny zanakay violé ny zanakay tapado ny zanakay tsy hita misy mpangalary-jaza ny taolapatany havanay manjavona ny anatin'ny fasany zay voaendaka tsisy toerana tsy mahavoendaka anao tsony partout na eto Antananarivo na any amin'ny faritany dia andao hidina an-dalambe hiteny amin'ny fanjakana hoe ajanony kosa zay oka kosa zay fa raisina ndraikitrareo amin'ilay insécurité fa ny problème atsika dia zao ankehitriny zany tsy misy moyen mihitsy ahafahanao mapita amin'ilay fitondram-panjakana hoe tsy faly ianao vahoaka amin'ilay délestage any anaty Facebook ianao no mipesteko iza ny eno anao any iza namaky anompa mihitsy ny hoe dia tena tsy rara ny jirama tsisy ilaina azy dia tena mampijaly le vahoaka tsisy ilaina n'ity fitondrany ity any ianao menomena dia sasarety la fa moyen aneonao hevitra démocratique moyen d'expression démocratique et citoyenne mihitsy ny fahafahana midina an-dalambe ary za tompoko dia mirevendique an'io droit io amin'ny olo-pirenena ny vahoaka malagasy satria rehefa tsy maneho hevitra izy manao zay daniny kibony eny le fitondram-panjakana manao zay daniny kibony le fitondram-panjakana tsisy rarahiana an'izay fitarainanao milamina normal amin'ny filoatra ny tsy misy crise eto amin'ny firenena misy io fetsiketsehana eny ambojatovo na analakely io ny délestage ny insécurité sy ny sisa dia zay le teneny koa raha ny tokony ho izy zao manana droit aneho hevitra ny olona hoe non zay kosa tsy manaiky an'ity délestage ty tsony ndao irona an-dalambe mirona an-dalambe tsy midika manongana fanjakana tompoko 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 fa ny mirona an-dalambe zany ohatran'izay le teneniko anareo contre la vie chère ny an-dava contre le tous pour telle raison dia manao fihetsiketsehana ny olona any dia misy indray zao le hoe PMA procréation médicalement assistée ngambany izy zay raha tsy disoako le hoe mère porteuse zany zay ngamba ny tena malaza azy voafarany teo tany Frantsa nanao fihetsiketsehana tsy misy midika mihitsy manongana ny Hollande nefa Hollande zay anisan'ny faran'izay tsy tia mbahoaka mihitsy koa ao Frantsa ao fa tsika rehefa mbola tsy mivelatra ny toetsaitsika fa ny antizy mpitondra dia hoe sao dia hiongana foana ny antizy ny mamaiky an'ilay vahoaka satria zay le tradition nampianarina atsika dia hoe vao midina an-dalambe dia manongana foana ihany koa tsy hivoatra mihitsy ty fireneny ty dia tsy hametra-panontaniana ve hoa le mpitondra fanjakana hoe a 9 mois ny fipetrahany eo amin'ny fitondrana dia efa sakoroka sady indray ny eny analakely l'histoire est un éternel recommencement dia miverina foana zany dia miverina foana zany dia mipanika le fitondram-panjakana dia inona mba réaction hitany alefa daholo ry dinosaure politika rehetra izay efa tsy maharesy lahatra olona tsisy crédibilité torameo any tena fa jerena ray ohatra ny tena sadasada daholo izay mitrango ao anaty fahitalavitra rehetra tsy miteny ny endriny sao dia misy miteny hoe niendrika andray io teneny io ka mba tsy mety koa zany any lalatiny zany fa na le hoe ity karazany olona ity ndray dia andeha hiaro an'le fanjakana dia hitanao mazava tsy misy anamaritana anazy fa mialatsiny amin'le teniko masika hoe mercenariat politique ihany ny azonao amaritana azy c'est du n'importe quoi tsy menatra ve le fitondram-panjakana hoe raha vao maika mba tokony hiaro azy ny object ny tanjona
ny inverse an'izay ny tanjona tratra vao maika sorena ny olona de mizapy de mahita de mizapy de mahita na iteny fahazato faharivo eo azy reo le mercenaire politique reo mitety ainao manjery de hoe andeha any amin'ny faritany ndray ony andeha anao ino moa zany anasan'ny atidohan'ny olona zany hoe tsara ty fitondram-panjakana ty fa oka mba ilamina fa tsika anao fampandrosoana tsy mahavan'ny olana zany satria ny olany vahoaka tsy any mba te hanana ny ambarany koa ny vahoaka malagasy amin'ny didiratsiraka amin'ny Zafy Albert amin'ny Ravalomanana amin'ny Ratsoelina amin'ny Rajonary Mampianina fa le vahoaka malagasy mba te hanana ny ambarany ve mba nisy ny eritreritra hoe ahoana ny anaovana anazy maninona ny bois de rose ny firenena navelanao mandeha fotsiny nefa ianao nidradradradra tamin'ny fomba ofisialy sy tamin'ny fomba solennel mihezinezina fa hoe hiady amin'ny bois de rose io aizy zao zany ary reo teny menao rehetrarehetra tsy taterahanao reo promesse non tenue nanomboka tamin'ny fampielezan-kevitra nakaty ny azo ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ty de le stage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona ny tsy mandray andraikitra le fitondram-panjakana ny azo ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ty de le stage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana bois de rose hoe fa fantatra daholo ny anarana ianina fa tsy mahita ianao na ray azaka andraisana ndraiky nefa reo migalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitrongo vao homana ny fiainanao any anaty tatatra ny fiainanao any anaty masiso isan'andro anano vary hoaninao tapakibo zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra tompotrano efa hitsohatsoahana isan'andro satria tsy voalohany hofatrano rehefa tena tsy voaloha moa ka voaroaka de mandeha ny ambany tetezana ianao farany ambany tunnel na miakatra ery Ambojatovo ery de manao bidonville alahelo ny vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondro reo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes on veut avoir des explications zay le izy zay le tiako tenenina hoe aza ataonareo zavatra maikamaika foana ty hoe araroty ny fatokava marikaravalo manany zany na eto na any apita na mbola eto Madagasikara na any apita ozy zay iry zay rehefa tena ho tonga amin'izay ny fotoana anaovana ny réconciliation nationale azo atsoina foana izy ka tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe hoentinaiza ty firenena ty hoentinaiza ary inona ny tena tiatsika atao ary ny fantaniana apetrako foana aminareo vahoaka malagasy zay mialatsiny fa masika le teniko fa ny any zazatiana tsitsitsiana rotsakazo ary fitiavako atsika ny tenenako an'izany est-ce qu'on mérite ça miendrika an'izao zava-misy zao ve tsika fa tsika ve zany de lasa ce point là miaritra n'izao zava-misy zao tsika koa mba te hangataka fanazavana amin'ny mpitondra fanjakana tsika mba te hiteny amin'ny fitondram-panjakana hoe non misy zavatra tsy zakanay zany rehetrarehetra zany inge fanontaniana tia napetraka daholo ary mba tiana angatahana fanazavana zakanareo zany le tsisy jiro sy rano zakanareo zany le délestage zakanareo zany le insécurité zakanareo zany zao zava-misy iainana zao ka raha zakanareo de fio ary ndraindray tsika ohatra ny te ametraka fanontaniana hoe mpifoatsika itriny mampiteany hoe tsika vahoaka ve de kanosy ny fanehoantsika hevitra tsy midika velively fa manonga-panjakana ary za tsy d'accord amin'ny fanongana-panjakana fa za kosa de mametraka fa tokony hozonao ny maneho hevitra ary za de d'accord raha hoe raha pitso afaka pitso ndao aneho hevitra eny an-dalambe atsapany le fitondram-panjakana efa tsy zakatsika intsony de andao andeha ao an-kianjana Ambojatovo meo alalany zay imanifester de hitany eo hoe maro ny vahoaka ahoana ny tsy tsara aizany tsy tsara teny izy fa tsika tsinona amin'izao fitorahiny mpitondra atsika satria izy miaina foana mifo izy maraina mihinana petit déjeuner mahafinaritra tonga ny atoandro mipitondra amin'ny colbert mitsilabolabo mikalabona ka mpitondra tsinona milamina ka mpitondra tsinona normal raha ohatra lavitry ny considération anao vahoaka mijaly le mpitondra satria izy na ny embouteillage raha tsy heretany ianao sady eo anatin'ny embouteillage ny tsemboka amin'ny mahamay ianao tsy mba afaka amin'ny se permettre mandefa climatiseur satria mitsitsy lasontsy ho an'izay manana fiara zay tsy manana fiara moa de mandeha tongotra eny de tara mirima le iry zany teneniko zany
tena tenenao anatin'izay dia hoe mijaly le vahoaka malagasy fa matoa le vahoaka malagasy antsana lalina be ny mpitondra fanjakana azy tsika dia tsy raharaha mpitondra fanjakana tsika satria izy mifoa miainga any an-tranony izy ho an'ny filoha moa zany mifoa satria izy mbola mipetraka any avoaloha dia mifoa izy dia eo amin'ny biraoany aucun problème avec les embouteillages la pollution le hafanana izy mbola afaka mandefa climat ihany koa anatin'ny fiarany raha ohatra ka sendra mivoaka azy izy ary izy raha mivoaka misy cortège tsy miaritra any embouteillage tsy miaritra amin'ny fijalianao dia normal izy raha tsy mahita ny fijalianao fa ny any tokony ahitany fijalianao dia enao vahoaka mampiseho azy hoe mijaly a zany délestage zany tokony azo idinana an-dalambe mihitsy zany amin'ny alalan'ny fandehanao ambojatovo ary zay ny mahatonga amin'ny teny hoe sokafy eo ambojatovo io afahan'ny olona manao hoe tsika mitondra banderole ianao andriamatofo io fa ao ny problème na délestage tsy raharahan'le mpitondra ngetsika zany no mahatonga ny olona any andafy rehetra any ary zany pratique démocratique zany tsy tokony hamezatsiny ny vahoaka malagasy mihitsy raha ho tonga amin'izany maninona ny any andafy any contre la vie chère manao fihetsiketsena mitondra vilany any an-dalambe akapokapo ny vilany any an-dalambe mitondra sotro mitondra vilia mitondra inona milahatra ny azy ara zany milahatra à des kilomètres et des kilomètres de distance fa niary zany mba ozy aho hoe alao ambojatovo zany pour éviter les débordements satria tsika malagasy mbola tsy mahay mifehteny zany le teneniko anareo hoe tena antsana lalina be ny mpitondra fanjakana azy tsika dia tsy raharaha mpitondra fanjakana tsika satria izy mifoa miainga any an-tranony izy ho an'ny filoha moa zany mifoa satria izy mbola mipetraka any avoaloha dia mifoa izy dia eo amin'ny biraoany aucun problème avec les embouteillages la pollution le hafanana izy mbola afaka mandefa climat ihany koa anatin'ny fiarany raha ohatra ka sendra mivoaka azy izy ary izy raha mivoaka misy cortège tsy miaritra any embouteillage tsy miaritra amin'ny fijalianao dia normal izy raha tsy mahita ny fijalianao fa ny any tokony ahitany ny fijalianao dia enao vahoaka mampiseho azy hoe mijaly a zany délestage zany tokony azo idinana an-dalambe mihitsy zany amin'ny alalan'ny fandehanao ambojatovo ary zay ny mahatonga amin'ny teny hoe sokafy eo ambojatovo io afahan'ny olona manao hoe tsika mitondra banderole ianao andriamatofo io fa ao ny problème na délestage tsy raharahan'le mpitondra ngetsika zany no mahatonga ny olona any andafy rehetra any ary zany pratique démocratique zany tsy tokony hamezatsiny ny vahoaka malagasy mihitsy raha ho tonga amin'izany maninona ny any andafy any contre la vie chère manao fihetsiketsena mitondra vilany any an-dalambe akapokapo ny vilany any an-dalambe mitondra sotro mitondra vilia mitondra inona milahatra ny azy ara zany milahatra à des kilomètres et des kilomètres de distance fa niary zany mba ozy aho hoe alao ambojatovo zany pour éviter les débordements satria tsika malagasy mbola tsy mahay mifehteny zany dia fehezam-pitandro filaminana dia ao aloha maneho hevitsika hoe non ok'izay ty délestage tena mandripaka tena mampijaly mamony vahoaka ity tena mamony vahoaka nge le délestage tsisy ninina azonao atao ary io tsisy maly zao alahady dia mbola tapaka ny jiro tena nivandry sy ny mandidina teny mandritra ny ora maro andro alahady a za moa zany dia tsy miresaka ntsony za manana fianakaviana ny Toamasina fa tena isan'andro san'andro menina sara raha misy jiro manomboka amin'ny valo maraina ka amin'ny 5 ora hariva tsisy jiro tsisy ninina azonao atao zany potika daholo ny zavatra ao an-trano dia mendrika an'izany fetsika vahoaka malagasy reto e mendrika an'izany fetsika ny any andafy any na dia hoe suppression na personnel isy fotsiny aza anatina orinasa anankiray dia efa mampidina an-dalambe ny olona fa tsy midika fanonganam-panjakana mihitsy zany ary tsy matahotra Barack Obama raha François Hollande raha ohatra ka nidina tamin'ireny nisy an'le hoe inona moa izy teo saika anakatonana ozinina zany tany Frantsa ireny tany Bretagne raha tsy diso ahako nidina an-dalambe fa tsy hoe matahotra Hollande mizongosina ny sasako iongana no isan'andro any amin'ny Maison Blanche eo alohan'ny Maison Blanche any États-Unis ary za témoin an'izany nahita maso isan'andro eo alohan'ny trano fotsiny ny firenena mikamy zany eo alohan'ny trano fiasana ohatrany hoe eo alohan'ny lapany Ambotsiroatra io misy olona manao fihetsiketsehana foana manohitra ny guerre tany Afghanistan manohitra ny guerre tany Irak manohitra ny zao manohitra ny fatatsika zao tany nisy an'le tovolahy mainty notaroany mpitandro ny filaminana Michael Brown ny anarany dia mitsiketsika ny olona manohitra an'izay fa tsy hoe matahotra Barack Obama ao Maison Blanche ionganeto raha misy manao fihetsiketsehana ionganeto raha misy manao fihetsiketsehana ionganeto raha misy manao fihetsiketsehana ka maninona ny atsika no atira vao misy hoe mia fihetsiketsehana fotsiny na fihetsiketsehana inona na inona dia tonga dia matahotra iongana foana le fanjakany fragile nge zany le fanjakany
matahotra le fanjakana ary normal le fanjakana hoe fragile dia manao panika dia manao foana ohatran'io raha zany eo amin'ny toeran'ny filohan'ny repoblika ary mba hampitiavana ny tenenako azy an'ity fean'izay resako zay andriamatoa filoha raha rao reny olona ao anatin'ny MSA inona zay mipotra amin'ny fahitalavitra rehetra vao maika mahasorena ny olona aminao ary tsy reny olona reny nge mahasorena ny olona fa tena hoe mba tsy mety kosa ty ataon'le filoha pireneny ity reny olona reny vao maika manimba ny imaginao ary mandrava ny crédibilité anao satria hita olona mazava hoe tsy hitandray zay atao dia manao fikaramana anady ara-politika fa tena raha zany eo amin'ny toeran'ny filoha le mode le fomba fanaovana le communication aloha dia tena la soviétique mihitsy tamin'ny andron'ny amiral Ratsiraka nge nahitana andreny tamin'ny révolution socialiste hoe raha vao misy anna kely dia mipotra tamin'izany fotsiny amin'izao fotoana izao ozy ny mpandigny zay avec plus de chaîne fotsiny maromaro ny fahitalavitra tamin'izany moa zany tamin'ny RNM TVM dia mipotra manohana fanjakana foana ary mpanao pikaramanady ara-politika raha vao misy zavatra dia mipotra mitety média fa vao jerefanao fotsiny aloha dia fa te hizapy ianao fa mampalahelo fotsiny mizapy ianao dia le tête fotsiny miova fa toujours le même langage amin'ny fahitalavitra fa dia mizapy ianao zany daholo ny hitanao dia soreny ianao farany dia le fahasorenan'ny olona izay nefany mivondrona makany amin'ny filohan'ny repoblika fa tsy amin'ireo oloreo nge tsisy dikany amin'ny olona ahotra ny crédibilité andreo fa makany amin'le filohan'ny repoblika le mécontentement ny olona dia lasa il capitalise le mécontentement tsy haiko na fiteny zany fa paradoxal zany zavatra teneniko zany le capitalisena manko ohatrany hoe dans le sens positif du terme fa iniko atao an'izay mihitsy mba hahitantsika hoe misy zavatra paradoxal mamenatr'olona ao anatin'io raha io lasa mivondrana ny filohan'ny repoblika daholo ny fahatezeran'ny olona ray manontolo anka ny zanak dada tezitra aminao ny tsy zanak dada ihany koa tezitra aminao hoe maninona ny tsy voafehanao ny fihetsiketsehan'ny zanak dada dia tsy hahafahanay miasa araky ny tokony ho izy zanak dada moa zany efa tezitra amin'ny ny tsy zanak dada moa zany efa tezitra amin'ny zanak dada dia mbola tezitra amin'ny fitondrana ihany koa dia ny zanak dada ndray koa mbola tezitra amin'le fitondrana hoe maninona izay tsy avelanao manao fihetsiketsehana dikan'izay zany na miodina makaiza le fitondrana na miodina makaiza diso satria tsy miheno ary tsy manitsy zay ny faon'io problème io raha miheno ty fitondram-panjakana ity tsy ohatran'io fandehan'io raha io za dia minoa zany nareo fa tsy miheno mihitsiny ho tonga amin'ny fitenenana hoe anarina foana fa tenenina foana fa zay vao tena nenina tokoa raha ohatra ka ho tonga amin'ny tena hoe fanonganam-panjakana tokoa fa ny amin'izao aloha zavatra tokony azo fehezana tsara fa ny ao any tiako hisariana ny sainy le fitondram-panjakana dia tsotra hoe raha sy volana ianao tao ariana ny petrahanao teo amin'ny fitondrana niara-nanaraka tsika niara-ny aintsika niara samy nampiteny sary tany andohantsika tany tsika mita amin'le tranga misy amin'izao fotoana izao sy ny zavatra ny teneny raha matoministra tamin'izany fotoana zany dia averintsika le fanontaniana napetrana hoe tena ty ozy ny fanontaniana mila apetraka amin'le voaka malagasy hoe miendrika an'izao zava-misy zao ve tsika vahoaka malagasy zay fanontaniana zay ny tena namerenako an'iny feo iny hiverina ty amintsika hoe miendrika an'izao zava-misy zao ve tsika vahoaka malagasy tsy za no ny tenen'izay fa izy no ny tenen'izay ny rahantsika ny hainy teo hoe ny fanontaniana apetraka amin'ny vahoaka malagasy izy dia ny hoe miendrika an'izao zava-misy zao ve ny vahoaka malagasy miendrika an'izao ve tsika zay le fanontaniana napetrana tamin'izay satria maninona io hoe rahantsika mahafantatra io ny zavatra misy tsy voakarakara ny olona marary tsy voaray araky ny tokony ho izy be ny vezivezy fa tsy voaray ato tsy voaray ato tsy voaray ary mahita zao ao anatin'ny tambajotra tserasera hoe misy 500 mahery ny olona sitrana ny sitrana ozy le tatitra voaka ny zareo iny hoe 300 mahery ny ka vaovao fa ny sitrana 500 mahery efa hoe 100 lasaka kely fotsiny ko maninona raha manao filazany nareo hoe malalaka ny hôpitaly fa tongava satria 500 nefa sitrana fa tsy ny olona no mipenipenina mitady ny toerana hitondranan'le marary satria tsisy afaka mandray nefa lazainareo fa 500 mahery ny sitrana efa hoe 100 latsaka zay mampitombona tsara n'le teny raha matomisa teo hoe miendrika an'izao zava-misy zao ve itsika miendrika averintsika amin'izay zay tenen'izay hoe raha matoministra miendrika an'izao ve zao zavatra tantananareo anazy zao ve le vahoaka malagasy
Tam'izany moa izy mitsikeran'le le olona mitsangana miaran'le fanjakana izy dia efa tsy niendriny teneniko fa ary amin'izao le mitsangana miaran'le fanjakana amin'izao mampite hizapo izy ny olona ary tsy mijery mihitsy tena mbola mijery zany olona vao mizapo fa tika ny olona tsy mijeritra mihitsy izany ao le mpiary fanjakana anao ay aloha foazy rehefa miala eo io le olona atao miaro an'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao vao mafaky maly sao vina le nisy le olona iny zao dia meno olona meno ane olona mba manana argument ihany hatramin'izay rehefa miresaka fa lasa ao anaty fanjakana miaro fanjakana sarotra monsieur le sénateur miaro fanjakana miteny anao sarotra io ary raha fanjakana mba navita zavatra koa izy sy hoe manao zavatra mendrika amin'le olona ny arovana mba moramora fa ity fanjakana arovana ty babe grave ny communication tamin'izany ozy ala sovietika ny amin'izao tsy haiko inony mety tena koréanina ry amin'ny Kim Jong-un ry mihitsy satria dia nanindry izy hoe ny zavatra tena takina ozy izy dia ny fananana zay zo fototra zay hoe hidina an-dalambe any hevitra an-dalambe dia meya iteny aminay anao manjery ary ny olona sakana anareo iteny aminay anao manjery fandarana aminay anao manjery mbola tsy midina an-dalambe akory fa fandarana aminay anao manjery ary efa andraisanareo décision interministérielle maika fa raha hidina an-dalambe ravitsy mangany endasina mihitsy dia ny tena mienatra raha za nareo mienatra tamin'ny teny natao koa raha za ianareo mbola tsy midina an-dalambe akory ny olona fa miteny aminay anao manjery dia efa tsy zaka anareo efa tenenareo manakorotana inona ozy izy ny ayan'le mpitondra fanjakana sao dia miongana inona moa mahatonga le mpitondra fanjakana miteny hoe miteraka fanakorontanana samy manana famaritany natao fanakorontanana lazainareo fa fanakorontanana daholo zavatra satria manino matahotra sao dia iongana nareo zay mihitsy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao le zavatra nyteneninao tamin'izany mitranga aminareo daholo izy amin'izao fotoana zao miaya sao dia iongana foana ngara miteny eto amin'ny aina manjery ny olona dia miongana nareo tamin'izany ary niteneniny hoe ngara midina an-dalambe ny olona izy dia miongana Barack Obama na miongana président Hollande finenareo ty miteny amin'ny aina manjery dia efa inonareo ministère anankidimy manao décision interministérielle tsy efa manakorotana le fandarana rehetra mahamenatra hoa ravitsy mangany endasina mihitsy dia nefa ohatr'izany nanazavana-reo azy tamin'izany fotoana zany le niteneneny an'le resaka jirama moa dia ozy hoe indry magaga marina tena iny tena magaga jirama ahoana tsara ozy teo tena tsy nitany ny fady vaovaovam-bahoaka fa raha tena marina tena misitro belona mihitsy manoloana ny zavatra ohatran'ireny io le jiramandro any io izy hoe raha antsika mahita inona le niteneneny an'le teo fatapatapahan'ny herinaratra androany le jirama mbola zay inona mahatonga ny olona mitsipaka tampoka tao anatin'le problème an'le covid tapaka ny herinaratra ny jirama tsy voavaza tamin'izany ary tsisy an'izany fa raha nisy an'izany angamba tamin'izany hoe tamin'le resaka nisy peste reny ka hoe nisy olona nitsabona tany amin'ny hôpitaly ka hoe noho ny fatapahany jirama dia nitsipaka oadraidraidraidraidraitra tsy miboridana tsony mihitsy mety nientaka hatramin'ny hoditra mihitsy le président raha miboridana izy mbola hoe io ihany ny hoditrany fa ty tena mety lalany hatramin'ny hodiny mihitsy hoe miala mihitsy ny hoditra ao dia nofinao sisa no mipotra eo na tonga dia nitolana sisa mitsangana eo nanaovany azy fa androany izany mandray fanapa-kevitra mamono ny fahalalana eto Madagasikara le olona nilaza tamin'izany fotoana zany fa zo fototra ny fidinana maneho hevitra an-dalambe ny fidinana maneho hevitra an-dalambe fa tsy hoe ny faneho-kevitra amin'ny alalany haino manjery satria izy nahazo ny teny tamin'ny haino manjery dia tsy niteneniny zay satria izy afaka nanao an'ireny fandarana amin'natsanatsan'ireny dia tsy voatonony zay
fa raha ny sakanana koa izy tsy anao fantarina tamin'izany tononony tao fa ny fidinana an-dalambe ny tsy azony tamin'izany dia teny hoe ny fidinana an-dalambe dia zo fototra dia nitakiny an'izay hoe midina an-dalambe ny olona satria mitaky an'izao sy zao sy zao sy zao mizavatra tsy mandeha eto ny olona mbola tsy midina an-dalambe fa maneho hevitra amin'ny alalan'ny hainao manjery efa tsy zakanareo efa anaovanareo décision interministérielle ny tsy nataon'olona tao anatin'ny tsy haiko ataonareo anatin'ny tsy haiko firy taona ny zavatra tsy zakanareo ataonareo amin'olona amin'izao fotoana izao zany anke zava-misy e zay ny zava-misy androany na ataonareo mahita sariny Jakoba le vahoaka malagasy miendrika an'izany ve le vahoaka malagasy apetraka aminao ndray zay fantany hoe miendrika an'izao ve le vahoaka malagasy tsy za tsy anontany le vahoaka malagasy hoe miendrika an'izao ve tsika fa aleo averina aminao nametraka le fantany hoe miendrika an'izao ve le vahoaka malagasy zao zavatra iainany androany zao zao fahasairana ny activité rehetra mikatso zao miendrika an'izao ve izy zao mpitondra tsy fantany ntsony hoe inona mitondro zotra hitondrany le fitondrana n'ilay fiainan'le vahoaka malagasy tsy hitan'le vahoaka zany androany miendrika an'izany ve le vahoaka malagasy apetraka aminareo mpitondra zany fanontaniana zany androany fa tsy apetraka amin'le vahoaka akory ny ary fa raha apetraka any amin'le vahoaka zany efa zavatra hafa ny teny misy te hoe ny olona any an-dafo izy rehefa mizavatra dia mitsangana ny olona mively sarim-bilany mively vili so ihany fa ianao ny teny azy zavatra zay le tiatsika tenenina hoe mbola vo aferiko tsara mbola vo amin'ny alalany hainao manjery ary mifanehonkevitra efa mandray décision interministérielle nareo anafoanana ny fahafahan'olona miresaka ny hainao manjery mpanjakana io dia anareo ambongadiny io rehefa alefa le olona araky le teneninao teo manao le communication à la soviétique dia alefa ao amin'ny hainao manjery mpanjakana miakatra ao daholo ty olona rehetra hiary fanjakana ty dia minantsanatsana ao fa io tsy misokatra ho amin'ny fanoherana io ny zavatra ny edina hatramin'izay ianao mihitsy ny tonga eo amin'le toerana tsy hainao akory manavaka ny tsara sy ny ratsy zay nkeny atao hoe mampiavaka ny olombelona amin'ny zavatra hafa e mahay manavaka hoe tia ny tsara dia tia ny ratsy dia ny ratsy tamin'izany fotoana zany ny fanidina an'io hainao manjery mpanjakana io fa tonga eo fitondranareo androany averinareo le izy tsisy mpanohitra amin'ny teny zany eo efa tsy ao amin'le hainao manjery mpanjakana ary le mpanohitra amin'ny teny mbola kendainareo maika fa raha ao dia tsy ho isy zany mieritrerety e tongava saina aza manjeh ny andro lava nareo tsy hipetraka eo mandrakizay tadidio zany teniko zany dia aza manome lesona tsony rapitso raha afaka pitso dia rehefa tsy eo fitonana indray rapitso dia ahiteny sy ahiresa fa tsisy olona nylaza malemy zay nahazo fanjakana teto Madagasikara hatramin'izay fa fantatsika hoana daholo ny hafarany amiraly ne zany dideratsiraka zany nahazo fitondrany fa tsy nihoatra ny 5 taona ny fipetrahany teo fitondrana noho izany a mahaiza maka lesona fa rehefa tsy mahay maka lesona nareo dia manara-davahana ny nataony teo aloha inona ny nataony teo aloha inona nahazony teo aloha anjaranareo mandinika azy anjaranareo mieritreritra azy fa mahaiza maka lesona na ny teny zay nataonao iny enohy tsara hatramin'ny farany dia tsy pony ao anatin'iny tsirairay hoe inona amin'izany teniko zany ny mbola misy androany sy miverina androany mialatsiny afa 700 ny zavatra ny teneninao tao anatin'iny teninao iny a mbola iaina voaka malagasy androany 700 ataoko hoe kely zany mba te ho tsara fanahy manome 700 anareo dia dao ataoko hoe 700 ny zavatra andresahanao tao anatin'iny a iaina ny voaka malagasy androany dia aza mieritreritra eo mandrakizay nareo fa zany zavatra zany daholo ny eritreretiny zay nilaza natanjaka teto ambonin'ny tany ka nahazo fanjakana fa ny mandrakizay tsy misy jereo zavatra nitranga aty Somalia jereo zavatra nitranga aty Tsady dia sanatria ve Madagasikara dia ohatrin'ireo afrikanina ireo any Tsady raha ngaty maty ny dada dia tonga dia le zanany hono no mitarika indray zao ka raha tsy lovana vela ny dada be ny fetindram-panjakana ny dada ny tsipaka nisy namono
izy ny tonga dia misoratena ohatra voatany za no mitondra le conseil ka za le flankevitra ny miaramila zany mitatana ny rapiré tonga dia izy numéro 1 any Tchad nitsangana ny olona zao hoe ifampiresaka ndray ny any Somalie tapitra tamin'ny fahavalon'ny volana febroary teo mandahan'le président Mohamed tapitra tamin'ny valo febroary ny fitondrany alefa ny ateny miaram-pirenena hoe mandany toizana roa taona mandanika président rangaty ampina roa taona hoy azy fa tapitra tamin'ny febroary tokony anao fifidianana izy alefa ny ateny miaram-pirenena tovany nareo manana maro anisy amin'ny ateny miaram-pirenena otaonareo an'izay koa ve io ary zao le visioconférence efa problème mandroany iantoka laptop hoana solombavam-boaka raiky amin'ny 20 ndray tsy ny vola ividianana fanafody marary atao mbola zany ndray ny andaniny-bola tsy oxygène ve ny lahara-pamehana am'izao hoe eritrereto ale izy dinio tsara ho ale zavatra tokony atao eto moa ny rahalahako solombavam-boaka afaka manamafy tsara zany hoe anao visioconférence ho an'ny solombavam-boaka raiky amin'ny 20 ny solombavam-boaka miala tsiny fa misy mbola tsy havanana fikirakirana solotsaina kory ny sasany sasatsasany tsy nisy fanofanana tsy nisy na le piasan'ny assemblée ary zany hofaninao amin'ny anao an'io vetivety eo efa hoavy le fivoriana tsy zay vao mikoropaka am'izany tsy le manao mianticiper zavatra tsy haiko le mitondra rangasatra aloha tena tsy tetsiny merery mandinika an'lizy izy hoe akatahaka Somalie koa ve nareo ampitomboanareo roto mety fitondram-panjakana ty fa dia zay ny zava-misy meko ny honorable Alain Tsimbazafy zay solombavam-boaka Madagasikara vao fidy tao Atsimondrano indray ny fanohizana fandarantsika indrindra fa ity resaka visioconférence nareo ty io aloha dia miala tsiny amin'ny tompona ndraiky taniovina ny teny miaram-pirenena fa mitadiavinareo fomba hafa vahoaka malagasy ary nitondrana fanehoan-kevitra atonatiny fandarana Miara Manonja izay isorana manokana ireo zay fa nitondra ny fanehoan-kevitra teo tena zay ary zay ngamba ny manasatsika ihany koa mbola anoya ny fanarahana izany fandarana Miara Manonja izany ny zavatra ho amafisina angamba mahakasika an'ity valana retina ity dia iarahantsika mahalala tokoa fa niparitaka dia niparitaka ny ty aretina Covid-19 ity efa nisy ny fepetra zay napetraky ny fitondram-panjakana saingy ny fanajana sy ny fanatanterahana an'ireny no hita fa misy ny mandringa zay misy ny anjara tandrify ho an'ny fitondram-panjakana foibe ary misy ihany koa ny amintsika vahoaka zany ka eo indrindra no tiako ametrahana ny fanetanana mahakasika an'izay fiatrehana ty valana retin'ity zay mba samy andrainy andraikitra tandrify azy ary anaja izany indrindra ho atsika vahoaka malagasy mba ampiena na anafoana mihitsy an'ity valana retin'ity eto amin'ny tantsika satria dia maro ny fiatraikany ary mafy ny fiatraikany zany fiatrehana andreo fepetra maro samihafa tsy ahafahantsika miaina andavanandro amin'ny sehatry ny fiarina sy ny sehatry ny fivezivezena ny fifandraisana sy ny sisa dia lasa voageja ao anatin'izay fiatrehana ny fepetra isan-karazany izay ny tiana ho atsipy kosa nefa ho an'ny fitondram-panjakana dia nisy ny filakevitry minisitra ny Alarobia lasa teo amin'ny hoe fanakatonana tanteraka ny sistany Madagasikara sy ny seranam-piaramanidina raha nisy ny famoaham-baovao nataona ainao manjery na fahita lavitra iray nilaza fa mbola misy ny tetiandro ahatongava ny fiaramanidina avatsy la réunion amin'ny fahasivy amin'ny 20 ny volana avril avafizao na rahampitso zany dia maro tamin'ny isika mpikirakira ny tambazotran-tserasera no hanometsiny ary nanameloka mihitsy isitry ny fitaterana mihitsy no namoaka fanambarana manamafy ny fanafoanana an'izany sidina izany zay no entina isitomana ny saitsika hoe efa nisy zany ny tena tetiandro mazava saika mbola nampidirana indray izany fiaramanidina zany eto amin'ny tany repoblika Madagasikara fa raha tsy nisy ny fanairana
zay ataontsika eto anivon'ny Miara Manonja ary koa ny vahoaka izay mampiasa ny tambazotran-tserasera dia mety mbola niditra mangingina atao ihany izany fiaramanidina izany. Mila fanapahan-kevitra matotra ny eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ho anareo anivon'ny ministera satria lasa miteraka aya sy savorovora ty anivon'ny fiarahamonina ny fanapahan-kevitra zay toa mandroso memotra satria tamin'ny vanim-potoana zay nandraisako anjara fitenenana teto farany tamin'ny herinandro iny dia anisany nanamarika mihitsy no hoe raha nivoaka ny tatitry ny filakevitry ny minisitra andro vitsy taorianan'izay ny ambassadeurany la Frantsa dia mbola ny teny tamin'ny alalan'ny interview izay nataony ny hoe mbola hangataka dérogation eo anivon'ny fitondram-panjakana malagasy. Fatatsika tsara fa efa tonga any amin'izany firenena la Frantsa zany ny variant hafa indray zay variant brésiliana ozytsika zay mahery vaika ary maro ny olona zay tratran'izany aretiny zany no ao anatin'ny ora vitsy dia mamony ainy ko sanatry ny vava ve ny fanampidirana olona manodidina ny ronjato mahery eo atao anatin'ny firenetsika no anaovana kilabao ny vahoaka malagasy zay manodidina ny 420 tapitrisa ka tsy azo ekena ny tahaka izany ary ametrahana mihitsy ny fitakina vantany ao anivon'ny gouvernemanta mba tsy hanao ambany zavatra an'izay lafiny fidiran'ny sidina eto Madagasikara izay efa tsara ny nandraisan'ny ministry ny fitaterana fanapahan-kevitra fa ny zavatra azo ambara fotsiny dia ny hoe oka kosa tsy omelohana ny ainao manjery zay napita mialoha fa nisy zany zavatra zany na zany teto andro zany fa vao mariny ny fanambarana zay natonyvoaka ministra andro vitsy malina androany mahakasika ny hoe fanafoanana an'izany sidina zany araky ny nambarany solombavambahoaka Fidèle Larazarapera teo tokoa moa dia izy ao anatin'ny andro vitsy sisa dia anomboka zany fivoriana ara-potoana ny solombavambahoaka izany hoe ny anteny mera rotota ny anteny meran-doolona sy ny anteny mera-pirenena amin'ny fahefatry ny volana May ho avy zao ny fanombohany zany fivoriana zany tsara ihany ny manamarika fa ao anatin'ny 10 andro no anatanterahana ny fivoriana ara-potoana zay andinihana indrindra ny teti-bola-panjakana asy-pantsina taona 2020 sy 2020 ao anatin'izany 10 andro izany dia akoatra ny teti-bola dia ao ihany koa ny andinihana sy andaniana ireo volavolan-dalàna na tolo-dalàna mandalo ny anivon'ny anteny mera rotota. Ny zavatra tiana iamafisina eto dia taoriana ny fanambarana na filazana zay nataony ny filohan'ny anteny mera-pirenena mahakasika ny irisona amin'ny hoe visioconférence na amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia zany no ahafahana manatanteraka ny fivoriana dia afalalany izahay ty anivon'ny fanoherana indrindrindrindra satria ao anatin'izany fotoana mpivoriana ara-potoana zany no tena anjakany ny adevitra eo anivon'ny mpitondra sy ny solombavambahoaka indrindrindrindra moa izahay ty anivon'ny fanoherana dia maro ireo tepoka zay angataham-panazavana amin'ny mpitsambany eo anivon'ny gouvernemanta makasika ny fitantanana n'ity covid ty ohatra ny teti-bola amin'ny akapobeny zay mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao ve satria araky ny fanambara teo dia atao variana amina zavatra hafa ny fitondrana fa ity valana retiny ity zay tena iandro tanterina fa manomboka mandripaka eto amin'ny tanitsika dia ilaina ny fifatohana ao anatin'izany sehatra ny fiadina amin'ny ity covid-19 ity azo tanterinay zany fa
maro a ny toerana zay ahafahan'ireo solombavambahoaka ireo a manatanteraka n'izany fivoriana zany raha tsy teny fa tsy nisese vatotsika na dia atao ara hoe mielanelana ny amin'ny 1 metatra sy ny 5 metatra ny solombavambahoaka tsirairay inona fa misy toerana ahafahantsika manao an'izany inona ihany koa fa tsy sarotra ny azahoany ireo solombavambahoaka tsiray avy ireo a zay any any faritra zany fa azon-dalana manokana anatrika an'izany fivoriana zany satria dia aindehibe ny firenena nodiniana ary ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra ny any adevitra zay andraisany rehetra anjara no ahafahana mandray ny fanapa-kevitra amin'izany hoavy ny firenena izany hitatsika ny efa fanamariana nataony solombavambahoaka teto amin'ny fandarana Miara Manonja ny fampianana na ihany koa ny fahakelezan'ny vola zay natokany ny fanjakana etrehana n'ity sehatry ny fahasalamana ity any ny tokony hipetraka ny adevitra amin'izao fotoana izao ahoana ny fomba hijerena manokana ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara ary teti-bola hatramin'ny ohatrinona ny tokony atokana mba hahafahan'ny vahoaka malagasy mba miatrika marina an'izany valanaretina izany satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hitatsika fa ao ny tsy fahampiana amin'ny sehatra ara-bola ve ka mbola misy foana ny tsy fahampiana amin'ny sehatry ny fanafody sy ny oxygène zay anisany miantoka indrindra n'izay ny fahaveloman'ireo olona ao anatin'ny fahasarotana na ny forme grave otsika ka ny solombavambahoaka avy aty anivon'ny fanoherana dia mitaky ny isin'ny fifankahitana amin'ny vantana amin'ireo tompona andraikitra mpanatanteraka amin'izany fivoriana ara-potoana zany ary manentan'izay ny tadiavana amin'ny fomba rehetra ny amin'ny alalan'ny toerana zany mba hahafahana manao an'izay fivorian'izay satria dia aindehibe loatra ary ilaina ny adevitra mahakasika ny raharam-pirenena misy amin'izao fotoana izao tsy izona ihany mantsy ny mety fahalainana ve sanatriany vava ny eo anivon'ny mpanatanteraka iona sy ifanatritava amin'ireo solombavambahoaka marina fa eo ny aretina fa na izanina tsy zany dia anisan'ny mbola tsy nahazatra atsika teo anivon'ny anteny miaram-pirenena zany ary sambany angamba teto amin'ny firenentsika no isan'izany visioconférence zany hiatrehana ny fivoriana ara-potoana toy izao ka izao antso ataona izao dia antenaina fa tafita aminareo tompona ndraiky visatsokajina mba hijery ny fomba rehetra ahafahana manatanteraka ampilaminana sy anatanterahana amin'ny alalan'ny fifanatrehana eo anivon'ny gouvernementa sy ireo solombavambahoaka rehetra raika amin'ny 50% eto Madagasikara hiatrika an'izany fivoriana zany satria zava-dehibe loatra izany fivoriana atrehana tsy ho ela zany ny fotoanantsika moa manapetra ihany ary tsy njaraina ihany koa amin'ireo namana zay mandray anjara ao anatin'izany fanehoan-kevitra izany fa dia mbola mamerina ihany ny fanentanana ho antsika vahoaka malagasy ao anatin'ny fitandremana tanteraka isika amin'izao fotoana izao mba tsy hiparitaka na ihany koa ahazo laky eto amintsika ny covid-19 dia mba ho lavitra zany aretina zany itsika menakavy dia manatitra ihany koa ny fisaorana atsika nanaraka ity fandarana Miara Manonja ity ary anovana ny veloma mandra-piona ary anolotra ihany koa an'izao fandraisam-pitenenana an'izao an'Andriamatoa faniry razafy manantany zay mbola manana ny olazainy ihany koa izy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny minitra vitsivitsy izay mialohan'ny hiafaran'izao fandarana izao dia miarabanao namana faniry razafy manantany tonga eto amin'ny plateau ary manasanao iroso avy hatrany amin'izay fanehoan-kevitra manaraka izay misaotra solombavambahoaka Alain Ratsimazafy izy dia
voafidy tao amin'ny distrika na Tsimorano efa be ny tanàna nanana mandaha maromaro ho an'ny tao amin'izany faritra Tsimorano izany ny solombavamboaka atsika ary dia manana andraikitra lehibe izy amin'izao fotoana izao zany ny tondra ihany koa izay fomba fijery ny raharaham-pirenena izay indrindra ho amin'ny fivorian'ny antenimera pirenena izay tsara ho fantatsika vahoaka fa fivoriana ara-potoana voalohany zany satria mizara roa ny fivoriana ara-potoana dia ny fivoriana ara-potoana voalohany izay ao anatiny izay volana May hidirantsika izay ary ny fivoriana ara-potoana faharoa dia ny any amin'ny volana Oktobra any ho any teti-bola izay hasipantsiana araky ny fomba fiasa zany eo anivon'ny antenimera pirenena raiky amin'ny 50 amby zato nisan'ny solombavamboaka nambarany député Fidèle Razarapera sy nambarany député de Madagasikara Alain Ratsimbazafy teo ary zay tokoa no masako diavatra amin'izao raharaha izao hoe ny toerana hametrahana n'izy raiky amin'ny 50 amby zato ve tsy misy sady manahirana lay situation na circonstance misy amin'izao trangan-javatra eto amin'ny firenena izao ka anaty farangisosona izany adevitra zany kanefa tsika dia mahatsapa araky ny nambarany député Alain Ratsimbazafy teo ny hoe zava-dehibe ny fifanatrehan'ny solombavamboaka amin'ny mpanatanteraka indrindraindrindra ireo fanontaniana ilam-baliny ao anatin'ny fitantanana ny Covid-19 sy izao olana sedrain'ny firenena ao anatin'ity crise sanitaire ny Covid-19 ity izay ary tsika dia efa nambara tao anatin'ny andro roy izay ny amin'ny hoe ny lafin'ny logistika ny lafin'ny tena fikirakirana ny teknôlôjia eo amin'ny resaka tambajotra na ny réseau mihitsy no manahirana amin'izany fiaonany solombavamboaka amin'ny alalan'ny visioconférence izany ny an'ny conseil des ministres dia azo gérena zany satria tsy mihoatra ny 30 any ho any ny olona mikirakira amin'izany raha ataontsika hoe visioconférence zany ary misy teknôlôjia mahazaka an'izany ho an'ny eo anivon'ny mpanatanteraka fa raha ho an'ny eo anivon'ny antenimera pirenena ny hoe raiky amin'ny 50 amby zato sy ireo toerana marobe izay misy an'ireo solombavamboaka izay ihany alavitra any amin'izao fotoana izao misy ihany koa ireo toerana izay mbola tsy tratra n'ilay couverturen'ny réseau dia manano sarotra ihany ny fifandraisana zany satria dia mety tapatapaka na mety tsy ho tafiditra ireo solombavamboaka na ny fomba hizarana ny fitenenana ary ao anatin' zany visioconférence zany dia manahirana zany rehetrarehetra zany raha otsika hoe raha ny zava-dehibe satria androm-panjakana roa samihafa no hifampijery ny eo anivon'ny gouvernementa ny mpanatanteraka ny androm-panjakana mpanao lalàna ny antenimera pirenena ary misy fantaniana ilam-baly marobe na ho an'ny kirakira ny voly io ary amin'izao crise sanitaire izao na ho amin'ny fandehan'ny raharaha amin'ny akapobe mihitsy ny amin'ireo départementa ministérial isan-karazany dia mila mifampiresaka amin'ny solombavamboaka izy ireo zany rehetrarehetra zany ilaina n'ilay fifanatreana amin'ny vatana ka manana toerana roa ataoko hoe roa mihitsy ary azo hisafidianina ny mpitatana na ny bromatro eo anivon'ny antenimera pirenena rehefa mieritreritra fa hoe lavidavitra zany sese hivato zany ary zany natao 10 metatra na 10 metatra hoe Fidèle Razarapera dia mbola azo atao tsara ny manantanteraka fivoriana amin'izany fa raha mbola tsy mety ary fa hoe lavidavitra zany mivoaka mivillina fa atao manakaiky any Tsimbazaza fa ilay infrastructure ao Tsimbazaza no mety hananosarotra ho an'izao solombavamboaka hifanatrika amin'ny vatana amin'ity fivoriana ity dia mbola afaka mieritreritreny amin'ny palais des sports ianareo eo anivon'ny bromatro raha ohatra ka zay no mahatsara sy mahabety azy malalaka zany palais des sports io zany na mbola hanao seza ety ambany elany lalina 10 metatra na mbola hiseza hipetraka amina seza eny ambony elany lalin'ny solombavamboaka na ho 4 metatra na ho 4 metatra nanaovana azy fa tena zava-dehibe ny fifanatrehana sy ny fanehoan-kevitra mivantana amin'ny fanatrika ao anatin'izao situation izay manahirina ny firenentsika izao dia veritsika satria efa niresaka teo ireo solombavamboaka efa niresaka teo ny namatsika zay nisehatra voalohany Maxime ny amin'izay hoe tsara diniana ihany ity fiaonana mivantana ity fa tsy mitovy isika so hisy eritreritra hoe
ka fomba fanaon'ny ara-tany izany tahaka ny fivorian'ny Nations Unies na ny Union africaine na ny reo fikambanana régional samihafa ny amin'ny hoe manao visioconférence, ny teknôlôjia sy ny fifehezana ny lafin'ny fifandraisana dia efa avo leto amin'ireny fikambanana ny raisam-pirenena sy saparitra ireny. Fa isika manoloana n'le hoe mbola tsy fahazakatsika an'izany réseau sy ny aminy hoe misy adevitra tokony ifanatrehana amin'ny vatana dia angamba hosika rariny sitsiny ho an'ny eo anivony bromary sy ny anteny meram-pirenena raha ohatra ka mametraka izany fionana izany hivatana ho amin'ireo fifanatrehana izay nitanterahana zany. Ny resaka moa nambaran'ny solombavam-baoaka teo ny amin'ny hoe mendrika amin'izao zava-misy zao tokoa ve ny fiainan'ny firenena raha ho raisiny zay adevitra zay satria dia niverina teo lay horonam-peo zany zay nataona tompon'andraikitra zay mpanao gazety tamin'ny fotoanany fefa tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao dia ny azo amin'ny tinana an'izany rehetrarehetra izany sy azo andraisantsika amin'izany rehetrarehetra izany dia tsotra fotsiny ihany ny amin'ny hoe ny zavatra nitranga 5 taona lasa izay, ny zavatra nitranga 10 taona lasa izay mihoatra zany hoe ny tany amin'ny 2009 nanaovana fanonganam-panjakana, ny taty amin'ny 2018 neverina fa tsy mety ny fitantanana dia pira lavitra no ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao zany. Zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia zavatra tena tsy nieritreretina mihitsiny tao anatin'ireo hetsika roa lehibe ireo, tao anatin'ireo fitondram-panjakana zay nisy filoha roa samihafa no nitantana ny firenena tamin'izany fotoana androany, Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Rajonala Mampianina. Zany hoe raha mijery an'izao zava-misy zao ka ohatrohatry ny reny ny fomba fiteny tamin'ny fotoanandro dia hotsika hoe tena mitoetra sy mipetraka ary tena satombe juste ozy ny fitenena amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao nambara tamin'iny horonam-peo iny. Tsisy analana, tsisy anampiana. Ao daholo ny voaresaka eo ny fiainan'ny olona amin'ny akabeany, resaka liberté, fahafahana, ty niady amin'izany koa zany tompon'andraikitra zany tamin'ny fotoana io, na resaka sakafo hoanina io, na resaka embouteillage io, tao anatin'izany resaka démocratie, voaresaka tao anatin'izany ny resaka fanehoan-kevitra zay ahafahany rehetra hoe tsy voatery fanonganam-panjakana ny fanehoan-kevitra amin'ny endriny rehetra indrindrandrindra an-dalambe ary nakany ohatra marobe zany resantsika zany. Tsisy zavatra hoe inona no ndeha ho anapitsika na ho analantsika fa miresaka zany hoe raha raisina zany dia hoe ny toe-javatra noresahana tamin'izany raha mpaminany resahana dia nahaina aminany ny zava-misy tamin'izany fotoanandro zany lay teny tamin'iny horonam-peo iny ny amin'ny zavatra iseho amin'ny fotoana hitantanany ny firenena aty 3 taona na 4 taona ty aoriana. Raha iny horonam-peo iny raisitsika tranga zavatra ohatr'ireny moa dia ahafahantsika mandray lesona ny amin'ny hoe inona ary mba lesona azo tsoahan'ireo tompon'andraiki-panjakana voakasika sy voadonany zany adevitra zany amin'izao situation eny amin'ny firenena izao satria tsika mba maheno ihany vaovao samihafa ao anatin'izany fitondram-panjakana izany, mba mahafantatra ihany ny cercle samihafa miodina any ambadika any par rapport ny situation misy amin'izao fotoana izao hoe inona ny fivoriana kely mandeha tsero, inona ny olana miseho tsero, inona ny fahadisom-panantenana miseho tsero anatin'izany fitondram-panjakana zany. Fa ao anatin'izany anie tsy vitovikevitra ihany koa miseho anatin'izany fitondram-panjakana zany, ny samy tompon'andraikitra ao anatin'izany fitondram-panjakana zany ary miseho lany anatin'izany ny fanoliana n'ireo zay niasa na compagnie de l'État tao anatin'izany tolona nataon'ireo naka fahefana tamin'ny fotoanandro ary tonga anatin'ny fahefana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany ihany koa ny tsy fahombiaza fitantanana marobe an'ireo olona zay miasa ao anatin'ny fitondram-panjakana indrindra ireo manodidina ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fantatry ny rehetra zany, misy information misircule par rapport amin'izany reny rehetra fa zao misy trangajavatra zay atonga ny rehetra hoe eto zao no ambara, eto mbola izao aloha no ambara. Fa zany ny fiainana ao anatin'ny fitondram-panjakana, zany ny ambiance ao anatin'ny fitondram-panjakana, ny tsy fifampatokisana, ny fifaminganana, ny fifamelezana, ny fiantsiana kely samihafa
mivantana sy ankolaka dia miseho zany ary misy zany. Tsy isika mamorona amin'izany fa ny zava-misy hita maso zany ary misy mamoaka amin'izany ampahibe maso. Am'ireo fahazoana ohatra ny tsenam-barim-panjakana maro samihafa misy tena mijalabina amin'izany. Am'ireo tena fifehezana amin'izany tsenam-barim-panjakana misy mijalabina amin'izany. Ary misy malahelo anatin'izany satria misy ihany koa miezaka ny mba hahazo fa tsy mahazo. Ary misy ireo fofotra mafy nanoana an'izao fitoram-panjakana izao fa tsy tonga amin'izay mety toerana ny eritreretiny na mba nampanantenaina taminy. Zava-misy zany amin'izao fotoana izao. Hany ka manoloana an'ilay situation dia lasa isolé, lasa bloqué, lasa sahirana ao anatin'ilay raharaha ilay filoham-pirenena. Ary dia lasa mizere lafin-javatra marobe. Tsy vitany mizere an'ilay Covid-19 fa mizere ilay situation ao anatiny. Dia tsy gaga isika raha zao ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny. Tsy gaga isika raha ohatra ka fanapahan-kevitra andraisina tamin'ny 21 avril zay tokony ho ambony indrindra zany conseil des ministres zany fa autorisation lany daty no manitsaka ny décision ny conseil des ministres. Na inona hoe ny frantsay na ny ambassade ny frantsay nangataka an'io na inona hoe vol ny Air France io. Ny souveraineté zava-dehibe anatina firenena anankiray. Endriky ny souveraineté endriky ny fiandrianam-pirenena ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy viverenan-dalana amin'ny fanapahan-kevitra. Maninona mahay mandray an'izany eo anivon'ny ministeran'ny transport amin'izay mety sisondresaka tao anatin'ny 420 ora fa naninona tsy nahay nandray an'izany tao anatin'ilay 72 heures tamin'ilay fidirana izay volina izay. Asadinoina fa tena rendriky ny république sy ny souveraineté ny fanapahan-kevitra raisinao zany conseil des ministres izany. Ka la preuve n'izany hoe tena mbola mitsingilaila, mbola tsy mipetraka araka ny tokony ho izy la endriky ny fanjakana ary mbola misy teritery ve any ambadika any matoa zavatra tahaka izany. Nefa dia mazava misy ilay communiqué ny conseil des ministres tamin'ny 21 avril any amin'ny mba tsy hidirany variant hafa amin'ity Covid-19 ity dia nahidy ilay fidirana avy any ivelany. Fivoahany iny tsy problème iny. Fivoahany iny tsy problème. Fa amin'izay fidirana izay zay nambara tao anatin'ilay conseil des ministres. Dia gaga ihany tsika mieritreritra an'izy hoe manana fiandrianana ve ilay firenena. Zay ny antsika ilazany any amin'ilay hoe isolé, bloqué na coincé par rapport an'ilay système sy par rapport amin'ilay fifandona-kevitra be da be ao anaty ilay filoham-pirenena dia sahirana fandraisana fanapahan-kevitra amina situation de crise, amina situation sahala amin'izao. Dia manahitra an'izany isika ary mahafantatra an'izany isika hoe zany nge ny zava-misy. Misy fifandonana anaty tsy hita-pahabe maso eo fa reny ny adevitra politika ety ambadika. Ka raha miresaka an'izany tsika tsisy fotana mahafaty zany averintsika foana fa mba fahafantarana ihany hoe en connaissance de cause ny zava-misy ny ety amin'ny fanoherana. Satria tsara ho fantatry ny vahoaka zany. Mety menatra ny fitondram-panjakana hiresaka amin'izany fa zay le redevabilité ilain'ny vahoaka mahafantatra ny zava-misy ao anatin'ny fanjakana. Mety tsy hiresaka secrètement izy ny lafin-javatra rehetra tahaka izany amin'ny zato isan-jato fa farafaratsy mba mety mahafantatra ihany izy ny amin'ny hoe tsy ekena satria nisy fanamby nataony tamin'ny 2018. Tsy ekeko ny anaovana kolikoly na iza ampiasam-panjakana. Tsy ekeko ny anaovana ohatran'izao raha misy tratra amina raharaha lehibe eto anivon'ny firenena sy sisa. Zay ene ny fanamby napetrany. Zay ny vergany nataony. Afaka mijery ny orona tsara mikasika an'izany tsika. Zany hoe tena nieritreritra le olona fa hanova zavatra. Zay le nitenenina teo hoe raha le situation resahana tao anatin'ilay oronam-peo na rehefa tsika tamin'ny fanio-kevitry namana Fidèle Lazaram-pera teo dia tsika hoe efa faminaniana ve ny iseho aty amin'ny 2020-2021 zany zavatra. Zay amin'ny ankapobeny no azaverina fa fanazavana tsotsotra mba afaka ny fampizarana tamintsika. Ny fotoana moa mandeha ihany satry mbola iresaka eto isika kanefa moa dia tsy maintsy misy ny fandaminana eo amin'ny lafin'ny fandaram-potoan'ny onjam-peo tahaka izao
mame fotoana mame toky atsika ny eonandray rapitso lakamisy fa 7 volana aprily eto amin'ny fandarina miara manonja akasitrahanay ianareo marobe zay mandefa ny afatra sy ny antso zay tonga ty amin'ny ekipan'ny miara manonja tonga amin'ny onjapeo ihany ko miara mitrotro ambavaka ary miaraka mikaroka vaolana ny am'izay asony ty fireneny ty ary manosika anay ihany ko amin'ny alalan'ny izay heritsaina izay mba hiatrika izao tolona sy ny ady lalovan'ny firenena izao izay na izany natsany ara dia mametraka amintsika ihany ny tsy maintsy tandremantsika ary hanajantsika ny geste barrière manoloana zao ady atao amin'ny covid-19 izao mba samy mitondra ny anjara biriky ny fiarovana ny isatokantrano sy ny isambatan'olona mba ho resy aingan'izany satria dia misatra ny raharaha-pirenena misatra ny raharaha sosialy ny isambatan'olona noho izao covid-19 izao ka samy mitondra zany anjara biriky izany isika menakavy tompolasy tompovavy ihany ko dia isorina reo teknisianina tao ambadiky ny sary sy ny feo napita amintsika tany atokantrano rehetrany ary dia isorina ihany ko reo namana zay ny antsehatra teto amin'ny fandarana mame fotoana ho an'ny rapitsondray